Tafarakana isika ato anatin'ny Miara Manonja amin'ity fotoana ity Alakamisy 2 Septambra 2024 ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao ao anatin'izany fandarana izany na ianao eto Madagasikara na ny andafin'ny rika dia iaraka eto isika ao anatin'ny ora roa mahery eo ao anatin'izay fotoana izay dia misy ny famelabelarana toy ny mahazatra, misy ny fanomezam-baovao, misy ny famakafakana dia eo ihany koa ireo ampisehatra isatsokajiny izay hiakatra eto amin'ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS Nospatrana ary eo ihany koa ny solombavambahoaka takan'izany zao ohatra ny solombavambahoaka Mamrabendraina izay voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara teny amin'ny distrika any Ambohidratrimo hiakatsehatra eo izy dia ho avy eo ihany koa ny solombavambahoaka Jery Randremlaina voafidy tao amin'ny distrika ny Avaradrano tamin'ny anaran'ny tiako Madagasikara ihany koa député tsy vaovao amintsika mianakavy zany fa sady manataleta ihany koa zany amin'ny famelabelarana sy famakafakana no manana andraikitra agoavana eto amin'ny firenena satria olom-boafidy eny anivon'ny teny mera-pirenena solombavambahoaka eny amin'izany androm-panjakana izany. Izay no hoe tompo lasy tompo vavy fa araka izany dia feno dia feno ny fandaharam-potoana fa ety am-piandohana aloha zany dia miaraka isika atao hoe miompo amin'ny namana faniry raha manatany satria dia tratran'ny tsy fahasalamana ny rainy amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy namonjy an'izany ray aman-dreny izany izy ary any atao masina any izy amin'izao fotoana izao dia mirary fahasalamana ho an'ny rainy faniry raha manatany isika ao anatin'izay satria izay no ma hoe mampiray atsika zay no Miara Manonja atsika na inona zavatra miseho dia miaraka foana isika mianakavy ary tsy adinoana ny miaraba anareo manokana any andafin'ny rika any satria dia manaraka akaiky dia akaiky ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS Nospatrana ianareo ny any États-Unis ny any Afrika ny any Azia ary eo ihany koa ny any Kanada ny tsy azo adinoana indrindra ho atsika namana sy akama be dia be ao Frantsa ao raha vao miresaka Frantsa tsy Paris ihany fa ao ny any Bordeaux, ny any Grenoble, ny any Toulouse, Nancy, Nice fa asa hoe aiza reny ny tanàna ao Frantsa ao no tsy misy malagasy fa tena marobe ianareo zany no manaraka akaiky an'ity fandaran'ity ary miara miaina ny fiainan'ny malagasy ny toerana fotsiny no samihafa nareo any Frantsa izahay aty Madagasikara fa ny fiainan'ny malagasy eto Madagasikara dia fantatrareo amin'ny tsipriany ka dia Miara Manonja sika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Inona moa ny anton'izay? Ny antony dia tsotra ny mba hikatsahana ny tsaratsara kokoa amin'ity fiainan'ny malagasy ity fa dia efa mahamenatra loatra ny atao hoe sary hitan'izao tontolo zao ho an'izany Madagasikara izany ankehitriny zany hoe nosy maitso no filazantsika ity tany aloha tany izao lasa hoe île rouge lasa hoe nosy mena zany ary izay mena izay mahatonga an'itony polotono mena ny tantsika efa lasa mena dikan'izay hoe lasa angazana ripaka ny ala ripaka ny arena dia dikan'le mena ihany koa efa loza efa eo akaiky eo zany na fiainana mihitsy izay no atao hoe mena zany efa fambara zavatra manahirana zany rehetrarehetra izany mety misy ny tsy taitra ao anatin'izay fa isika kosa tsy maintsy miatrika an'izany tsy fa manjary anatsiny isika mianakavy ho an'ny taranaka anirina raha toka tsy miatrika sy mijery ny fomba rehetra mba ampivoarana an'ity firenena ity satria samy tompony avokoa isika rehetra. Iresaka baolina aloha isika satria io zany zao no atao hoe actualité mafana amin'izao fotoana izao ny fihaonan'ny Madagasikara sy Benin ary tao anatin'izay dia maro ny resaka nandeha misy moa manontany hoe nafanaina ve izy io sa nafana ho azy sa ahoana fa
raha nisy zany ny atao hoe fionana iraisam-pirenena hatramin'izay dia ity resaka Madagasikara sy Benin ity tsy hoe ny fionan'ny ekipa rotota akory ny maninona tsy any fa le resaka ry ambadimbadika ary ary amin'ny kolisiny rehetrarehetra ry iny no mampanahirana ny mary no nanaraka anazy satria ohatran'ny fangarongaro ny resaka politika tsy fantatra tsony hoe ahoana sy ahoana fa na zany na tsy zany aloha zany dia tsika amin'ity fandaran'ity tsy resaka an'izay ato amin'ny fanjakana sy ny FMF any alao aloha iny ho andry zareo any fa dia manamafy an'izay ihany koa ny tenin'ny apelina nisy zay ampilalao baolina ao amin'ny Barea hoe ny atongavana eto izy anisy dia ny anao baolina zay no atongavana eto zay tsy miditra amin'izay hoe resaka any ambadimbadika rehetraratra any resaka fanjakana fédération malagasy amin'ny baolina kitra andry zareo any zany fa ny atongavana eto dia ny anao baolina ary zay mihitsy ilay izy any amin'ny resaka baolina aloha zany no ifatohany ary na izany na tsy zany anefa dia misy zavatra tsy maintsy horesahana ihany ao anatin'ity fionan'ny Barea sy Benin ity aty amin'ny lasiny fikarakarana indray zany no tena horesahana amin'io inona hoe ianareo zany ny zavatra mitranga rehefa hiatrika lalao iraisam-pirenena ohatran'io zany dia atao hoe herinandro mialoha na 5 andro mialoha na 4 andro mialoha arakaraka ilay fahatongavan'ilay mpilalao satria ny mpilalaontsika zany dia miparitaka eraka izao tontolo zao amin'ny vazatany efatra mihitsy misy ny avy any États-Unis misy ny any Frantsa misy ny any avy any amin'ny faritry ny Arabo any dia reny zany no tonga eto Madagasikara ary samy hafa ny fotoana nahatongavan'ilay mpilalao zany tsy natao mahagaga mihitsy zany fa ny dikan'izay zany efa kely ilay fotoana nanaovana an'ilay regroupement zany sy ny resaka hoe mise au vert ary ho an'ny teknisianina mahay baolina kitra dia io ny tena iakinan'ny fahombiazana ihany koa izay ilay fiarahana izay ilay fotoana nafahana mampiaraka tsara isiny ny atao hoe firindrana amin'ny ankapobeny ho an'ireo zoerany Barea ireo dia efa kely ny sasany vao tamin'ny latsinainy ny tonga tompoko dia ilay fotoana zany anaovana an'izay regroupement zay efa kely ny zavatra misy anefa andro vitsy talohan'ny an'io zany dia iny ilay ekipan'ny Barea mbola entina mandeha ary mbola entina manao selfie etsy mbola makatsy makary zay tsy tena hoe entina staizavy aloha fa dia izay no zavatra hitan'ny besomaro le match efa anio fa omaly sy ny andro talohan'ny anio zany dia mbola entina mandehandeha ary le joueur vita indray zany ny match anio zany dia mbola hiatrika indray n'ilay lanonana amin'ny sabotsy fitokanana ny kanja tsy resaka hoe fitokanana ny kanja ny olana io kanja mamasina io zany efa io izy io dia amin'ny eto Madagasikara misy azy ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ny kanjan'ny mamasina zany kanjan'ny Barea moa zany ny antsoina azy io izy io tsy any amin'ny resaka fitokanana mihitsy ny olana tsy any fa ho an'ilay ekipan'ny Barea Madagasikara efa kely ny fotoana niomanana alohan'ny match hiatrika match anio dia mbola hiatrika an'ilay fitokanana miaraka amin'ny atao amin'ny sabotsy dia ny talata ho avy izao dia efa hiatrika indray ny Tanzania ny zavatra katsahana nefa dia ny fahombiazan'ny Barea dia eto zany dia mijery ny mpanara-baovao mijery ny besomaro hoe mialohan'le match aloha ngamo izy io tsy afaka namboariny lay fandaram-potoana hoe ajanona daholo aloha zay zavajavatra rehetrarehetra ny ambadika any fa tena hoe hifantoka amin'ilay lalao zany ny Barean'ny Madagasikara dikan'ilay hifantoka amin'ny lalao dia tena hoe ao anatin'ilay mise au vert sy ao anatin'ilay regroupement satria le fotoana ho isika efa kely ny sasany vao tamin'ny latsinainy ny tonga
nisy niaraka tamin'ny filoha-pirenena ny sasany ary ny sasany ara vao aingana diaingana mihitsy no tonga zany hoe fa tena fotoana fohy zany no ahafahan'ny mpanazatra manao an'izay reo groupement zay mialohan'ny lalao mialohan'ny anio zany kanefa talohan'izay isika mbola entina makatsy mbola entina makary le joueur selfie kely etsy inona etsy dia ahoana raha zany ny fiomanana rehetrarehetra izany inona ny zava-dehibe dia tsika mamaly hoe ny zava-dehibe dia ny fandresen'ny bare mila mandresy ny benay zany izay barean'ny Madagasikara izay le fandresena ny benay nefa tompoka dia mitaky zavatra marobe ary ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy tsara fiomanana raha toy ianao ka tia azo vokatra zay ihany io indrindrindrindra ny fanatanjahantena hitantsika tamin'ireny fanadinana BBC fanadinana baccalauréat reny tamin'ny resaka fanatanjahantena rehefa ianao ne raha anao baka na anao fanadinam-panjakana toy ny BBC zany raha hoe anao gym anao an'le preuve tsy hoe roa andro alohan'le datin'ny gym ianao vao ndeha hikofokofoka eo fa efa mambolana maro zay ianao zay vao everina fa azo vokatra ity match anio dia andro vitsy alohan'ny anatanterahana an'le match le fotoana efa kely anaovana le regroupement ary io dia tsindriana mihitsy regroupement sy ny mise au vert efa kely le fiarahan'le ekipa mbola hoentina makatsy hoentina makary mbola araky ny tenena teo hoe mbola enjehana tsy selfie aty sy ny sisa ahoana zany ny tena fandehany izay zavatra zay dia raha hiteny indray zany zao ny mpitsikera na hoe hiteny ny mpanohatra hoe tena hoe misy zavatra tsy araka ny tokony izy ane zany itsika mendimendy ery hoe mila mahazo vokatra tsisy an'izany miracle zany mihitsy eto amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany raha amin'ny resaka hoe fikatsahana vokatra izany fa tsy maintsy miainga amin'ny fiomanana hatrany io zavatra io zany na inona ataontsika ary mitovy amin'izany ihany koa ny fitantanana ny fiainam-pirenena rehefa tsy mahay mijery lavitra ianao rehefa tsy mahay mametraka misy plan mazava tsara mihitsy manaraka ny lalàna sy manaraka ny kipitsopitsony isan-karazany dia sarotra ny azahoana vokatra ao anatin'izay ary mahatonga Madagasikara mbola any migisotra any eo amin'ny filarana eran-tany zany amin'ny resaka hoe fiarikarena sy ny farim-piainam-ponina dia manazava ny mahatonga an'izay rehetrarehetra zay ny tsy fipetrahan'ny fitantanan-draharaha araka ny tokony izy tsy fahaizana mijery lavitra ary tsy fahaizana mitatana mihitsy aloha tonga dia atao an'izay ao anatin'izany ka ny antsika moa ty resaka baolina maro ianareo no nitondra an'izay fanamarian'izay hoe resao ao izany fanamarian'izany rehefa dinihana dia tena mitombona tokoa ilay fanamariana fa tsika mantsy amin'izao fotoanan'ny fionan'ny benay sy bare izao dia hita zany ny communication fa tena totofana mandeha be mihitsy ny communication amin'ny ilay resaka lalao fa ny ety amin'ny ivelan'izay ohatrany tsy dia hitahitantsika loatra anoizantsika kely an'izay dia aka ohatra kely anankiray isika matarantsika tsara ohatra zay misy ary any ivelany ihany fantatsika tsara ny ekipa ny Frantsa ny tricolore zany ny ekipa pirenena frantsay amin'ny baolina kitra manaraka an'izany ny akamarony ny petit baolina kitra fa izany ekipa pirenena frantsay zany tompoko rehefa hiatrika lalao iraisam-pirenena ohatra hoe atao amin'ny Stade de France amory zareo tena manao lalao matetika ao amin'ny Stade de France au Saint-Denis zany ao Frantsa ao fa indraindray izy manao any amina kianja hafa ihany koa ohatrany hoe any à Lille na any à Marseille na ohatrany io arakarak'izay fandaminan'ny fédération frantsay baolina kitra no mandamina zany rehetrarehetrany fa rehefa hiatrika lalao zany ataontsika ao amin'ny Stade de France au Saint-Denis en France ny ekipa pirenena frantsay dia indrindrindrindra hoe raha vao hoe fa kelikely ilay fotoana izay ahafahana miomana tsy misy an'izany hoe programa mitsofotsofoka zany intsony indrindrindrindra hoe 3 andro alohan'ny anatanterahana match fa dia aloha tsorina mihitsy hoe mihidy
tonga de mihidy ao amin'ilay toerana izay misy ny ekipa frantsay zany ao amin'ny Clairefontaine ao lay toerana izay ipetrahan'ny ekipa frantsay efa misy chambre ao efa misy kianja fanaovana entraînement ao misy hazo isan-karazany ao amin'ny lafin'ny natura madio rivotra sy ny sisa anaovana fanazarantena sy ny rehetrarehetra tena efa complet araky ny zay ilana azy zany ny ao amin'izay Clairefontaine fanaovan'ny ekipa frantsay amin'ny baolina kitra fiomanana zay sy ipetrahandry zareo na ny telefona na ny inona tapaka daholy ho an'ireo joueur reo afaka mijery an'izany tsika amin'ireny documentaire ireny tsy afaka mihitsy hoe misy olona vaty ivelany na iza dia hitsofotsofoka ka hoe apidipiditra programa tsy ao anatin'ny efa voalahatra ny mpanazatra sy ny fédération frantsay ny baolina kitra fa tena entitra dia entitra mihitsy zareo amin'izay zavatra izay mivoaka tao ara makany amin'ny stady misy ny olona miorakoraka ety amin'ny sisiny ety fa izany rehetrarehetra any dia ao anatin'ny tena hoe fanarahana ny lamina amin'ny atsipriany zay ny endry zareo ary hitantsika zany ny tsika ty araka ny tenenina teo anio ny lalao kanefa andro vitsy mialohan'ny lalao efa kely le fotoana mbola entina makatsy mandeha makaria dia izay no fanamariana izay hitan'ny besinimaro hoe ahoana ihany zany isika ity fa na zany na tsy zany aloha zany dia maniry fahombiazana ho an'ny pare isika ao anatin'izay hoe tsy maintsy atrehan'izy ireo ny lalao amin'ny Benin izay tsotra ihany ho an'ny pare ny Madagasikara ny fandresena no tsara indrindra raha ohatra ka resy dia ratsy be zay raha manao sahala tsy mety ihany koa satria tena ady toerana io zany satria resaka coupe du monde ty resaka ty fa tsy resaka hoe kanina fotsiny fa coupe du monde atao any Qatar amin'ny heritaona voafetra nisan'ny ekipa makany Qatar ka dia ny fandresena mandresen'ny Benin tsika anio tsara zay dia mandresen'ny Tanzanie amin'ny talata zay ny tena tsara indrindra ary dia faniritsika be sy maro ny azahoana an'izay vokatra izay fa mba azahoana mibare azo an'izay vokatra izay dia tokony mba samy mipetraka amin'ny andraikiny ny tsirairay ao anatin'ilay izy fa tsy ndia fampitsabatsabaka ndia hitsofontsofoka ary amin'izay hoe domaine ny sasany ery fa izay lay manahirana ao anatin'ity raharaha ity raha ny raharam-pirenena zao dia takiana foana hoe aleo mba hiavaka tsara ilay fiavahana eo amin'ny resaka andraikitra zany eo amin'ny séparation de pouvoir ny tiana tenenina amin'izay fa amin'ny raharam-pirenena dia takiana foana zay ary io dia anisan'ny takin'ny sehatra iraisam-pirenena izany dia lasa koa le izy lasa aty amin'ny mahazo aty amin'ny sehatra hafa ity zany zay le fitsapatsapahana sy mitsaingotsaingo tsy hidirana ny zavatra tsy tokony hidirana nefany efa mazava tsara hoe zao ny andraikitry ianina zao ny andraikitry ny ato zao ny andraikitry ny ary rehefa voaja tsara zay dia zay le miteraka n'ilay firindrana fa raha vao misy fampidipiditra io raha ty amin'ny hainao manjery reo dia ohatra hoe ny teknisiana ave anao asana mpanao gazety ny mpanao gazety dia anao asana teknisiana na dia ilaina ary natao hoe polyvalent ilaina zany fa amin'ny resaka professionnalisme dia mila mipetraka mazava tsara ny andraikitry ny tsirairay tsy mila mifampitsabatsabaka ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia izay no azahoana vokatra farany amin'ity resaka bare ity satria efa tazanao ny député Mamy Rabendrina efa hiakatsehatra eto izy hitondra famelabelarina ihany koa lafinjavatra hafa ny amaranantsika azy zany amin'ity resaka bare ity aloha dia eo amin'ilay hoe ny taranjam-panatanjahantena eto Madagasikara ny re olona dia tsy mibaolina kitra ihany fa maro ny taranja eto Madagasikara
raha resaka sport koa zao sport collectif le hoe taranja hitambarana zany ao mbola misy ao ny volley ny baskety ny rugby ny handball sy ny sisa aty amin'ny sport individuel indray na ho an'olo tokana dia eo ny atletisme mbola misy karazany be dia be ny fanopazana fonjam-by sy ny lefona ny azakazaka sy ny sisa dia eo ny lomano ihany koa ohatra dia reny zany mbola atao hoe misy atleta isan-karazany reny taranja isan-karazany reny ka io ohatran'ny zaza ao an-trano ihany io rehefa mikarakara ny zaza ao an-trano dia karakaraina atao mitovy tsy misy tombosiala fa lasa misy atao hoe frustration lasa ohatran'ny miafiafy le anankiray matsiaro tena hoe ohatran'ny hoe tsy dia voakarakara miohatra amin'le zokony na hoe miohatra amin'ilay zandriny zany ka ny tiana tongavana amin'le izy dia zao ity zao ny resaka barea tena atao tamtamma be mihitsy nandeha fiaramanidina tany amin'ny klasy affaire sy ny sisa tsara zany mety zany fa mahita an'iny ihany koa ilay any amin'ny taranja hafa araka ny tenitenenina teo misy taranja be dia be dia mba manantena koa izy zany rehefa hiatrika fifaninana ny raisam-pirenena mba atao mitovy ny fikarakarana mba atao mitovy ny atao hoe zavatra omena na amin'ny lafininina io na amin'ny lafinina na resaka déplacement na amin'ny resaka sakafo na amin'ny resaka fatoriana na amin'ny resaka inona dia mba atao mitovy satria samy zanaka malagasy reo samy raha malagasy no mikorina ao anatin'ireny atleta isatsokajiny ireny zay zany lay tiana apetraka tsara ary io dia efa nisy fanamariana maromaro tany aloha tany hoe tsy mibaolina kitra reny no atao hoe taranja eto amintsika fa maro ny taranja ka rehefa mikarakara ianao zany dia ataovy mitovy daholo izay fikarakarana izay mba tsy isin'ny tombo sy ny ala raha raisiny eto amin'ny fiainam-pirenena rehefa mikarakara dia mba karakarao ihany koa ny tatsaha any ambanivohitra mba karakarao ihany koa ny eo amin'ny lafiny orinasa mba karakaraina ihany koa ny aty amin'ny resaka tontolo ny tanàn-dehibe satria mifameno ireo samy malagasy isika hoy ilay ira izay tsy tokony misy ny tombo sy ala fa rehefa tonga ny fahombiazana dia tsika menakafy no mikoka an'izay rehefa tojo ny atao hoe fasairanana dia ny anaran'ny Madagasikara no mandehandeha any rehetrarehetrany dia izay milay tena hoe fipetraka ilay raharaha efa eto ny solombavamboaka mamy Rabendrina voavito amin'ny distrika ny Ambohidratrimo tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara faly miarabanao député tonga eto amin'ny Miara Manonja indray ary dia hitondra famailabelarana ianao ary dia omenanao vetrany ara ny setra miaraba riny rabe mananjara miaraba tsika rehetra mpiara-miasa ato amin'ny MBS zay iaingan'ny fandaharana Miara Manonja isan'andro rahapaina koa ny mpiara-miasa amin'ny radio Mada zato teboka valo ny MBS 574 ireo no Miara Manonja ireo no miara manonja ny Miara Manonja akoatr'ireo fomba hafa etitsika manaparika ny fandaharana ary afahany besin'ny maro manaraka atsakany sy andavany na ny eto toerana na ny any velany araka ny efanotany sainy namanarina rabe mananjara iteo zany tokoa satria izay tsy mahazo ny onjam-peo amin'ny alalan'ireo radio anankiroa reo dia afaka mijery tele ihany koa fahita lavitra amin'izay azona ny fandaharan'ny MBS télévision na dia tsy misy aza ny fandaharany afahantsika mandefa fandaharana mivantana amin'ireo canal satellita noho ny zava-misy efa fantatritsika mandra-pa tonga ny dingana manaraka amin'izay dia ireo afaka manaraka amin'ny analogika no manaraka ny fandaharana alefa ny fahita lavitra akoatr'ireo teknôlôjia vaovao rehetrarehetra ny tambajotra sosialy ampiasaitsika ny YouTube ny Facebook dia afahantsika manaraka azy ary afahantsika manana mpijery maro
sy mivelatra sy miparika eran'ny Madagasikara sy eran-tany araka ny zava-misy. Tsika tsy mionona amin'ny zahatra tokana rina rabe mananjara fa ampiasaitsika daholo ny zava-misy ahafahan'ny vahoaka malagasy manana ny zo feno zay le zo fototra voalaza ny amin'ny lalam-panorenana ny zo feno azo ny vaovao tena marina zay avoakantsika eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Ary zany indrindra ny arabanan'ireo mpanaraka ny fandaran'ireo koa, iarabananareo rehetra anteriny zany na iza misy anareo na eto Madagasikara na ny velany na amin'ny tanan-dehibe na ny ambanivohitra sy ny sisa na manaraka ny vantana na ny manaraka amin'ny fotoana zay mampiety azy, satria zay no fomba fiasantsika dia mirary soa sy mirariny tsara indrindra ho antsika rehetra ihany ary engany zao ezaka ataontsika izao mba ahafahantsika mahita vokatra tsara kokoa amin'ny fiainana malagasy ho amin'ny fivoaran'ny firenena amin'ny ankapobeny. Fa miaraba indrindra ihany koa ireo tanora mpianatra zay ao ny vohiditra hianatra amin'izao vanim-potoana zao ty herinandro ty rina rabe mananjara ny vanim-potoana fampidirana mpianatra raha araky ny tety andro ny navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena efa tena mifamaofao mihitsy misomeboseby ny mpianatra sy ny ray aman-dreniny mpianatra na dia eo aza ny fahasahiranana maro isan-karazany efa niresantsika teto zany anisan'ny tena ahitany ray aman-dreniny fahoriana sy ny ngidiny ny tsy fetezany raharam-pirenena sy ny zava-misy iainany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao vanim-potoana fampidirana mpianatra izao maka hery ny ray aman-dreny rehetritsika indrindra koa maka hery ny mpianatra mba samy azoto anana fahazotoana ary iezaka mafy satria averiko ihany efa nresahako teto ombiany zany averiko ihany fa na inona ataontsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao na inona ezaka nataon'ny teo aloha na inona vava mivoaka etseroa ireo tanora reo ankizy reo ny fanabeazana an'ireo no antoko no avy nyity fireneny ity mba tsy ho ambakain'ny olona tsony rehefa niarina za tsy miteny hoe nambakain'ny olona tsika amin'izao fotoana fa misy zavatra tsy nety tao ary ny tena fanahina dia zao ahihina hoe mirona makany amin'ny famonoana ny fanabeazana mihitsy ny zavatra mandeha amin'izao fotoana izao ka dia maka hery ny mpianatra hatrany ary mirary soa mba atojo atsakany sy andavany ny ezaka rehetra itao fa indrindra miarahaba reo nanala fanadinana rehetra ka afaka indrindra efa mivaly amin'ny apahany fandenadiana baccalauréat any amin'ny faritany any efa misy mivaly arabaina nareo zay nahavita soany zany fa omena fakahirezana manokana koa ireo zay tsy maintsy mamerina zavatra pitrangy zany amin'ny fiainana amin'ny faninanana amin'ny fanadinana rehetra misy ny afaka misy ny tsy afaka misy ny mamerina mbola omena foana ny fotoana ahafahana mamerina raka izy tsy mahakivy tsy mandeha fitsotro be hoy ny fitenenana malagasy ny mantavary indray mandefa dia marary soa antsika rehetrarehetra amin'izany zavatra rehetrarehetra atrehina izany na izany na tsy zany ara efa miresaka momba n'izany ihany rina rabe mananjara dia atsidiko eto hoe mirary soa ihany koa an'ireo sekoly zay trapasahiranana amin'izao fotoana izao satria toy ny tena ny akamarony toy ny misy toy ny akoho keliny tsy pazapotsim-bary resahantsika teto ny fomba fitsinjarana nyreny tetikasan'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanorenana sekoly manara-penitra ireny izay tsy averiko tsony hoe inona le mahasotsivana mizarana n'le izy sy ny tsinjarana n'le izy eran'ny Madagasikara fa misy ho iareo sekoly toy ny akoho keliny tsy pazapotsim-bary satria aloha tonga dia itsiko mihitsy hoe tsy nangataka hoe mila fanorenana vaovao fanotarana mety ho ny ilaina kanefa nomena fanomezana hoe mena sekoly manara-penitra tendravanany teo aloha dia nampanantenaina fa ho vita amin'izao fidiran'ny mpianatra izao kanefa ny zavatra mitranga mitsoka ena tenatenany ireny asa fanorenana lazaina fa manara-penitra ireny miditra ny mpianatra zao misy tsy vitsy ireo taletsekoly sy tompona andraikitra na zapa any amin'ny faritra sasany any izay tena tsy hitatsony zay atao fa lasa mitady tokantranon'olona ho faina
ampidirana amin'ny mpianatra lasa mitady raha misy trampokon'olona moa tanàna dia mba sitrany ampidirana ny kilasy anankiray na anankiroa asiana tsy manelanelana azy sy ny sisa fa tena hoe akokeliny tsy pazapotsim-baro a sady falany sahirana tena tratra ny fahasahirana tanteraka satria ny teo aloha zay azo lazaina fa mbola niasa tsara ny fotodrafitrasa na nampiasaina tsara na afahana nandray mpianatra sy ny sisa ny ravana fotsiny zao a tsy mifampiarahana fa de hoe iony anareo satria mety amin'ny fitondram-panjakana ty toerana misy anareo ty raha asiana sekoly manara-penitra fa tsy ilay mety amin'le toerana eo an-tanàna andray azy no nahamay makahery anareo rehetra makahery mimpanabe taletsekoly sy ny tompony andraikitra rehetra fa mino sika fa ho vita ihany reny a rehefa mandeha moramora ao kanefa na izany ara misy fiatraikany na tiatsika na tsy tiatsika rina rabe mananjara misy fiatraikany any amin'ny zaza beazina any amin'ny ankizy tezaina sy beazina ary ampianarina ireny zavatra ireny ka zay no mahatonga anay miteny hoe makahery manokana an'izy ireny satria tsy vitsy ireny amin'izao fotoana izao ary ny tena olana dia zao le taletsekoly ny tompony andraikitra ny fokotany ny tompony andraikitra ny komuna ny olom-boafidy tsy mananjo akory amantatra mikasika an'ilay tetikasa fanorenana tsy mananjo akory hitsidika an'ilay chantier ary tsy avela rarana mihitsy manatokatona an'ireny chantier reny dia ahoana moa zany matetika inge ny asa fanorena fotodrafitrasa mba okoatran'ireny a misy le ataontsika hoe maître d'ouvrage izay matetika ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana any fotony no sahana an'izay andraikitra izay kanefa misy amin'ireny vondrom-paritra ireny tompony andraikitra olom-boafidy ireny mitaraina aminay amin'izao fotoana izao hoe rehefa tia hamantatra tia hanadiady hoe inona ny zavatra mitranga atao anatin'ity chantier ty maninona ty nitaraika sy sisa sy sisa dia zao fotsiny mivaly teny voaray hoe tsy misy mahazo miditra ao na iza rehefa vita io hita eo ihany makahery atsika rehetra zay no azo lazaina efa betsaka ny resaka ny lazaina teto momba n'izay zavatra zay a fa mino sika fa iva ihany ny olana rehefa resahantsika eto foana rehefa tapatapaitsika eto a rehefa ampahafantaritsika mibe sy ny maro a mba tsy sanatry mivavaladiny lela hoe any ambadika any a dia manao tratra ny tsindrio falavo ireny fokon'olona sy ireny vondrom-bahoaka any fotony any ireny tsetsatsetsatsyaritra zay rina rabe mananjara mikasika ny zavamisy sy zao vanim-potoana fampidirana mpianatra sy fanomboan'ny tao-pianarana zao zay antenaitsika hoy a fa isosa tsy ho toy ny 3 taona farany fa mba ho vita araka ny tokony ho izy a ary mba hiverina miloniny ny zavamisy rehetra izay indrindra no mahatonga anay mieritreritra hoe alefa foana ny faniriana asandratra ny vavaka amin'Andriamanitra mba tsy hiverina tsony ireny zavatra mitranga ireny mba ho voafety koa araka ny tokony ho izy ny valana retina zay misy eran'izao tontolo zao fa raha sanatria mbola miveriny ireny dia asa nga manao azo mifiriny antsika rina rabe mananjara satria voataona vitsivitsy fotsiny ny ainana zany dia efa any amin'ny faharoa avy any amin'ny farany no misy mifireny antsika ny mahagaga nefa dia zao somary misy tsy manaraka lojika ihany misy somary mifangarika ihany misy mifanohitra be ny ihany ny fepetra raisina sy ny zava-misy iainana sy hita maso amin'ny fomba erahana miezaka vahoaka rehetra miaraka miezaka amin'ny fifehezana n'io valana retina io zay iainantsika amin'izao fotoana izao ary zary lasa na be resaka raha nyresaka momba ny fanatanjahantena ianao ny lalao baolina kitra zay hitranga rariva tena mahalasa saina mihitsy any ny zavatra nitranga hoe antony ifehezana ny tsy paritahana ny valana retina no ny ameana ara-pahasalamana ny fepetra ny raisin'ny tompona andraikitra ara-teknika izay mikarakara n'ireny zavatra ireny kanefa ohatra ny hoe nomena tsiny ndray raha zay nazo ilazana azy ny nandray ny fepetra sy nandray fanapahan-kevitra araka izany a efa zay ny zava-misy aloha ny baolina kitra fa mbola hanahirana lavitra no ny baolina kitra ny fitokanana kianjo io rina rabe mananjara amin'ny lafi ny amena ara-pahasalamana ny resahako eto a lazaina fa
ka mpitondra mantsy efa le miteny hoe efa tsisy katsony eto zay mihitsy zava-misy de zay ny raisan'le olona ihany koa de fety be mandeha efa ny ainantsika atao anatin'izay ty volana maromaro faran'izay le hoe tsy fantatra hoe aiza repera iangana ilazana hoe tsy misy tsonolay ka fa any ambadika any mbola misy foana ihany ny mpitsabo namana ny any amin'ny sehatry ny lafa ny fitsaboana sensisa mbola milaza hoe tena mbola misy fa nytaremarika ny tsy avoaka ka mirary sika raha mirary hoe mba ho tratra ny tanjony ny amin'ny fehezana ty valanaretiny ty araka ny tokony ho izy raha ny toromarika iraisam-pirenena amma tsy afahantsika mivaona amin'ny toromarika avy amin'ny firenena mikambana moa de fatatsika fa tsy misy afa-tsy ny vaksiny ihany fanaovana vaksiny no azo antoka indrindra ary efa miezaka manampy atsika manolo tanana atsika reo namana mpiara-miombana antoka isan-karazany mba afahantsika mahazo andre amin'ny endrika maimaimpona arak'izay tokony ho izy akasitrahana izy ireny fa asakasak'izay tsy resy lahatra amin'ilay izy fa izahay lo eto de mampirisika dia ny mbola ao anatin'le fahafahana manatanteraka n'ireny vaksiny reny tsika rehefa misy ireny de manentana ny vahoaka tsirairay avy zahay samy miara-mirona mandeha amin'ireny toerana fanaovana vaksiny ireny asakasak'izay tsy resy lahatra ho fa tsy adalan'ny firenena mikambana erak'izao tontolo zao no manao an'io ho fitaovana hoentina miady amin'ny valanaretina faran'izay mandoza io ka de tsy mitsahatra zay manentana atsika rehetrarehetra ny vahoaka malagasy ray manontolo rehefa tonga any aminareo ny andian'ny fanaovana vaksiny aza misalasala aza miaya fa izy io ary io lalana azo antoka indrindra ahafahana miaro ny tenatsika miaro ny vahoaka malagasy amin'io aretina io zao andreo matoa député somary anamokely fa tonga anay ty variant vaovao le hoe ny OMS ny teneny io ary le variant zany teo le hoe delta de talohan io nisy an'le hafa de me mivoatra le variant me matanjaka de nefa ny atao mitsika ilay atao hoe fiatrehana zay le fiarovana le vahoaka malagasy araka ny tenenena atao manahirana be mieritreritra azy ny fety be etsy mandeha ny olona eny etsena mifamoivoy sy ny sisa i variant efa ao ambadimbadik eo indray i delta mbola tsy afaka de i efa tonga ao ny OMS ny tenen'izay aizytsika manoloana zany de hoay zany ty voaka malagasy ty ka zay no mahatonga atsika tsy mitsahatra rinara be mananjara manentana sy milaza amin'ny olona mbola tsy afadositsika zay indrindra tena mbola tsy afadositsika ary raha tsy tiatsika iverina reny fahasahiranana vokatra ny fiboana sy ny fahatapahany fandaram-pianarana sy ny sisa sy fahasarota amin'ny fitsaboana sy ny sisa sy ny sisa reny de tsy misy afa-tsy ny fiarovana ny tenatsika araka zay mapety sy araka ny tokony ho izy zay ihany izany naty zany rinara be mananjara ny fiainam-pirenena mandeha zay indrindra mandeha ny fiainam-pirenena ary ao anatin'izany mbola mahatonga ny olona nytany amin'izao fotoana zao hoe inona marina ny tena hoe vokatra azo tamin'le fandehana ny délégationna malagasy nakany Frantsa fa tafaverina moa zany ny filoham-pirenena de ny FMF aloha no nriatany aloha ny teny ivato fa le vokatra ilay dy zany tany Frantsa tsy de nahitana inona loatra ary mbola manontany foana ny olona hatramin'izao inona mba tompontsoa azon'ny Madagasikara tamin'iny dihinika nefa de délégationna be no nentina tany sy ny sisa ary misy fionana tamin'ny Macron ianao député manakambara satria fa niteneniny ihany ianao fa mbola tsy ampy tsara le fotoana de misehatra indray ianao zany zao mbola afaka irehatra an'izay iresaka an'izay misy kokoa raha tena marina tantara mitoy moa le izy tantara mitoy le izy satria vita le fionana tany tokony anjaran'ny délégationna lehibe ny délégationna moa de ny filoham-pirenena no manao tatitra amin'ny vahoaka eto aloha de mamelary inarabe mananjara raha ohatra ka anao fanamariana kely ny amin'ny fomba fiasa azo lazaina vaovao ihany hita teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny amin'ny fionana amin'ny mpanao gazety rehefa tonga avy manao
mission avy mamita hiraka avy any velany toy ireny izay raha tsy diso a de anisan'ny voalohany initranga tamin'ny alatsinainy maraina teo iny a raha tatanatin'ny taona vitsivitsy farany indrindra tamin'ity fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ty no jerena anisan'ny voalohany satria atrany rehefa tonga ny filoham-pirenena de tonga de mandray ny fiarakodia dia mody na mamonjy ny braony avy atrany a de eny tsy efa-tsy-efany ihany rehefa misy fotoana ahafahana amin'ny resaka mpanao gazety a no afatarana ny vokatry ny ditany fa tamin'ity ndray mitoraka ity asa vokatry lay fanamariana angamba andeha ataoko hoe fanamariana satria maromaro ihany nanao fanamariana fa maninona tokoa moa maninona amin'ny anaran'ny fangaraharaana amin'ny anaran'ny fitantanana tsara ny raha-pirenena rehefa misy di ofisialy salamreny toy ny fanao tany ambadiky ny 30 taona lasa maninona tokoa moa tsy ambara alohan'ny angana sy aorian'ny fahatongavana ny zavatra nitranga sy ny di ary ny vokatra zany tany am'izay nale rehetrarehetra tany ho fatapoko ho fatam-pirenena amin'ny anaran'ny fangaraharaana ho ka dia nisy iny fionana tamin'ny mpanao gazety iny tamin'ny alatsinainy maraina nandrasana ny vokatry ny di zany hoe lay vokatry ny anton-dy ofisialy tamin'iny alatsinainy maraina iny raha nyresaka tsika teto tamin'ny latsinainy hoe tsy mbola tena mazava misy fanontaniana mipetraka hoe fa iza moa zany inona ilay raharahan'ny medef sy ny ref sa ilay fionana tamin'ny filoham-pirenena frantsay no tena fotodi naleta ny frantsa tamin'ireny fotoana reny de iza no nanaraka zany hoe mifantaniana mipetraka zany hoe nasain'ny medef sy ny ref ve ny fitondram-panjakana malagasy de nanararoatra nangataka fionana tamin'ny filoham-pirenena frantsay sa filoham-pireneny fitsidiana tany amin'ny mpitondra fanjakana frantsay a no noezahana nampifanindrina tamin'ilay fanasan'ny medef mizatra tsy mazava mihitsy zany le izy zay le fangararana tadiavina ao anatin'le izy foana ndesantsika teto zany tamin'ny latsinainy rehefa tonga ra ireo délégation natavaverina teto tanyrazana de ny rahantsika nahita fa tao tsy nydresahana tamin'ilay fionana tamin'ny mpanao gazety mihitsy ange na ny medef na ny fionana tamin'ny filoham-pirenena frantsay be be mpanao gazety tonga tao reo nefa ny tena fototry ny di nale tany a frantsa tany fa tsy nasiana resaka loatra reo mba tsy tenenako hoe tsy nasiana resaka mihitsy fa tonga de lay atezerana sy lay lolopo tamin'ny fédérationna ny baolina kitra no tonga die nyainga avy any anaty roplanina any a de nivoaka hitapokoko hitam-pirenena nandritra n'lay valagnyresaka natao tamin'ny mpanao gazety de mipetraka fanontaniana hoe fangamo resaka fanomanana barea angamo resaka fahatongavany ekipa amin'ny barea fitondrana ny ekipa amin'ny barea avy any frantsa naketo avy any velany naketo madagasikara angamo zay ny anton-dy tany ary zay ve nandrasan'ireo mpanao gazety reo teo ampahatongavany délégation fa raha ny ala teto ny fantatra de anatrika zay le hoe napetraka foana moa zay hoe nasaina manokana invité d'honneur anatrika ny fivorian'ny ref zay nikarakarain'ny medef ny elana teto de iaona amin'ny filoha frantsay fa rehefa tavaverina teto a ka tatitra momba an'ireo dina le tanindreo no nandrasana de ny olana teo amin'ny isan'ny olona ijery baolina kitra lalao baolina kitra no nandaniana ny fotoana tamin'ny fotoana nanovana n'lay valandresaka ho an'ny mpanao gazety aitsy oa raha ohatra ka misy diso zatra lazaiko orina rabe mananjara fa zay no nahitako azy ka niara nahita teo bana ny toerana atao anatin'lay i valandresaka natao an'ny mpanao gazety averiko ihany fefambasamo hoe ny andro zany io fa misy fiovana le fomba fitantanana ny iraka atao makany velany io fa misy tampoka ny valandresaka atao an'ny mpanao gazety zay eritreretina fa anovana tatitra ary io a zay lazaiko atsika hoe misy dikany foana ihany a ny fanamariana sy ny fanakianana lazainy eto fa io de mbola vokatra ny fanamariana zay nyresahana tetsyteroa hoe asio mangarahara fa tsy hoe efa any ivelany
ny tompona raiky mpanjakana vao fantatra hoe tsy eto toerana dia efa tonga ny 2 andro sy 3 andro vao hoe efa tafaverina fa sy ho mangarahara ny fitantanana andraraha-pirenena na dia tsy eto Madagasikara raha ny tompona raiky mpanjakana dia efa mba samy mba niandritsika hoe io zany efa miova le fomba fitantanana satria mivahoaka ny mandony karama mampitondra zay mandony karamanareo amin'ny institution rehetrarehetra io ary na ny fandaniana rehetra natao tany ary za tsy hiverina amin'le hoe inona avy le fandaniana tamy efa samy mahalalatsika hoe inona avy ny fandaniana natao tany na ireny ara reny le hoe volan'ny mpandohetra volan'ny olo-pirenena tsirairay avy no ny lanina tamin'ireny miverina avy any nefa le mpamita iraka tsy lay iraka noho ny resahana na amorina mpanao gazety fa zavatra hafa de gagy tsika de gagy ianao gagy zahay hoe fangamo nisy resaka momba ny fédération ny alana teto Madagasikara andeha ho amin'ny Frantsa talohan'ny angana teto fangamo nisy resaka voalaza hoe ikarakara ny resaka fédération ikarakara ny resaka lalao atrehan'ny ekipa-pirenena atoato ny alana teto tsisy nalalana zany ange mivoaka ny fiaramanidina zao vo ay niaraka tao ho an'izay nahita tamin'ny tambajotra sosialy isan-karazany dia nisy nilaza ihany hoe hiala any Frantsa ny mpikambana ny amin'ny ekipa Barea fa tsisy ny teny mihitsy hoe ino no anisan'ny akan'ireny no anisan'ny antondian'ny filoham-pirenena makany Frantsa tsy nisy ny resaka an'izany mihitsy ary tsy njara andraikitry ny filoham-pirenena ny maka ny mpikambana ao amin'ny ekipa-pirenena mody andeha hanatanteraka ny lalao makaty satria raha tsy diso aitsio foana ihany aho raha diso anisan'ny lazaina taony hoe raha tsy nisy ny fiadidinany repoblika raha tsy nisy ny fitondram-panjakana dia sarotsarotra natongavan'izy ireny tetona mety niafiafy tany anaty fiaramanidina tany hoe natao tany amin'ny klasy affaire fa ny lasa satria ny fiadidina filohan'ny repoblika mihitsy no nandray atanana fitondranan'izy ireo nakaty nitondra azy tany amin'ny klasy affaire na ahafahany nanana ny farafahakely ny ilaina amin'ny filaminana ny ambony fiaramanidina mba hatongavany taty Madagasikara reo no namen'ny fotoana reo ny lasa sujet ndresaka tamin'ilay valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety ary isika na tsy mpanao gazety ara ianareo mpanao gazety fa izahay olo-pirenena dia samy niandriko fa tsy mpanao gazety ihany niandry niandry hoe inona zany no olazain'ny filoham-pirenena rehefa tafaverina anisany nandrasana riana Rabe Mananjara ndresahako teto tamin'ny alatsinainy ny fanamariana anankiray no hoe nanao fanambarana iombonana ny filoham-pirenena amin'ny rahalahy dia samy milaza zay nilazainy teo izy efa samy nanao fanamaria tsikitsika efa samy milaza zay nilazaintsika koa tsika mikasika an'iny fa ny fanamariana nataoko dia hoe matetika aorian'ny fiaonana vao misy ireny fanambarana iombonana ireny fa tamin'iny indray mitoraka iny fanambarana ny iombonana no nandeha aloha zay vao nandeha le fiaonana dia asa zany inona ilay zavatra nyresahana teo ay zany fotoana fatarana ilay zavatra nyresahana teo satria raha iandro voandalanatsika dia aorianan'izay fiaonana zay no afantarantsika hoe inona ny voandalana inona ny vokatra ilay idina tao tany inona nefa ny zavatra nitranga raha ohatra zany tamin'ny alalan'io valandresaka natao ho an'ny mpanao gazety io ny tokony honona zany ny filoham-pirenena amin'izay no hoe taorian'ilay fanambarana ny ombonana izy mirahalahy dia niaona nitokana izy nitokana moa zany zay ny fomba fiteny fa raha ny vaovaovao raitsika dia nisy olo-kafa niara niaona taminy dia tokony izara izay azo zaraina rehetra ihany izy save hoe tsisy azo ny zaraina mihitsy ho an'ny vahoaka tsisy azo nampahafantarina mihitsy manaiky tsika efa misy ny tsy ambaratelo amin'ny fifampiresahana salamy ireny fa mino kosa fa tokony isy ny endrika farafahakeliny azo ny lazaina ho tohiny ireny satria ohatra zao laza ny filoham-pirenena malagasy tamin'ilay fanambarana hoe anisan'ny ao anatin'ny lahadinika hoentoka eo andatrehan'ny filoham-pirenena frantsay ny mikasika ny nosy manodidina rehefa nilaza an'izay izy hoe anisan'ny lahadinika hoentina amin'ny fiaonana izay hitranga minitra vitsy tao aorianany iny dia tokony hisy tatitra hoe satria ny resaka n'ilay izy dia zao no
toy ny resaka ny fanaovana zay le hoe suite logique zay le izy ary zay ny nandrasana zay na tonga nanao an'le fanamariana riana rabe mananjara tamin'ny alatsinainy hoe hafahafa ihany le hoe mbola tsy niona akory de ny fanambarana ny nalefa aloha de aorin'le fiaonana zany tokony mbola isy fanambarana anankiray misy dikany daholo mantsy zay le filarana zay fa mandraky tia ny androany tsy nasiana resaka mihitsy hanika mifanometsiny rehefa ny vaovao avoaka ny mpanao gazety mpanadiady na ny eto toerana ny avy an'ny velany ny tonga aloha milaza ny zava-misy ny tranga sy ny tokony ho fantatra ny malagasy amin'ny ankapobeny lasa mifanometsiny hoe tsy zany ny zavatra ny tranga atao lasa mifandiso de lasa aitsio ary zay diso hoe araka ny fomba fiteniko teo aitsio zay diso voalaza ny mpanao gazety sasany voalaza ny gazety avy any velany sasany fa voateniko teo moa hoe tsy fiaonana manokana tamin'ny izy miraha lafilom-pirenena fotsiny fa nisy fiaonana nisy olo-kafa mpanolo-tsaina niaraka tamin'ny tao ary saika mifanohitra tanteraka amin'ilay endrika nininana seho ny teny koa tamin'ny latsinainy tetoriana rabe mananjara hoe amin'ny fifandraisana iresa-pirenena izay iainana ny atao hoe diplomasia de misy ny zavatra hita maso zavatra ampahafantarana fa misy ny zavatra tsy hita maso any ambadika any zay mandeha de teo zany ny vaovao voaraitsika vaovao voarainy tambajotra serasera nahitantsika fa mitombony zay fanamarinana ataoko teto tamin'ny latsinainy zay ka nahitana hoe tsy mifanaraka loatra tamin'ilay endriky ny fanambarana ny ombonan'izy miraha lahy talohan'le fiaonana ilay voalaza ilay voatatitra fanindresahana atao amin'ny fiaonana voalaza atao fa tena somary nyenjana ny tady nyenjandro mo fomba filazantsika azy amin'ny fiteny malagasy voalaza atao fa tena nasika ny ankolafy frantsay tamin'ny fanontaniana amin'ny maha-piara-miombona antoka amin'ny maha-mpamatsy vola zay satria izy miaro ny intérêt ny frantsay tena nasika izy ny amin'ny hoe ahoana nanahoana fomba ny tantanana ny vola indrindra tamin'ny kere sy ny tamin'ny covid reny mantsy fanampiana ireny fanampiana reny le ataontsika hoe noho ny zava-misy fa tsy voalamina ny aloha ao anatin'ireny vaovao mivoaka amin'ny tambajotra serasera reny ihany koa no ahitantsika ny zavatra hafa hoe ny fampiresahan'izy mirahala tao zay nahitana nahatsapana zany fa tsy arak'ilay fisakaza finamanana ilay fahatsaran'ny fifandraisana nandritry ny taona maro teo an'ny firenena rotota ny zava-nisy ary mbola ny teny resaka n'izany tsika teto tamin'ny latsinainy rina rabe mananjara ny teny ateto hoe nasiany filoha frantsay indrindraindrindra tsindrim-peo mihitsy no hoe fanamafisana ny fandraisana mivakiko mihitsy moa teny frantsay tamin'izay hoe renforcement des liens d'amitié de hoy aho hoe matoa misy ny fanamafisana matoa misy ny fanatsarana ny fifandraisana de misy zavatra meratsy ao misy zavatra me malemy eo matoa mafisana raha fifandraisana efa anjato taonany raha fifandraisana teo amin'ny firenena anankiroa no etya tenatena ny ety tsy misy hoe événement mitranga tsy misy tranga ny zavatra mitranga tsy misy fanamariana atao hoe fahatsiarovana zavatra nitranga tany aloha tany fa tena eny am-panidinana zay miverina ihany le resaka hoe any ampamonjena medef no mandeha manamafy sy manatsara aingana le fifandraisana amin'le firenena rotota voapirofo zany rina rabe mananjara fa ny analemy ary ny aratsy ilay fifandraisana ary mbola voapirofo nylay vaovao miely ataoko hoe vaovao miely any amin'ny tambajotra tserasera izany zavatra zany tamin'ny filazana amin'ny ankapobeny ny endriky ny fiaonana teo amin'ny filorotota de raha niandritsika hoe nanahoana ilay firesahana momba ny nosy manodidina ohatra izay voalaza fa tao anatin'ny voalaza ny filoham-pirenena malagasy tao anatin'le 7 sekondra fa ao anatin'ny lahadinika ifampiresahana amin'ny filoham-pirenena frantsay de na ny vaovao avy any velany ary tsy de nisy ny resaka le izy tsy de nisy ny resaka le izy ny dikan'izay tsy nasiana sira loatra le izy nefa ho atsika malagasy anisan'ny zava-dehibe amintsika io ary anisan'ny velirano zay moa fomba fiteny amin'izao fotoana nataon'ny filoham-pirenena
ny amerenana an'io nisy daty mihitsy moa tamin'izany fotoana izany hoe ny fankalazana amin'ny faha-enimpolo taona ny verena amin'ny fahaleovantena no tsy maintsy amerenana farafahatarany andreo nosy ireo amintsika fa asa voafatotro ny teniny ve dia tsy samy resaka an'le izy tsony na teoriana na efa mahatsapa fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny baolina tsy kisendrasendra averiko ihany ty tsy kisendrasendra ny fahasahin'ny fanjakana frantsay mamoaka didim-panjakana ampiarina amin'io nosy io fa efa naray manontolo zany ary matoa ny réaction na ny valikafatra avy aty amin'ny fitondram-panjakana malagasy tsy nisy afa-tsy fanambarana indray mandeha navoaka ny ministera ny raharaham-bahiny communiqué anankiray de midiky zany fa efa tsa mamaly an'ilay endrika didim-panjakana na décret navoaka ny fanjakana frantsay any amin'ny tany lazaina fa ny malagasy ny fanjakana malagasy fa raha ohatra ka mahatsiaro matanjaka raha ohatra ka mahatsiaro manana ny hery rehetra ahafahana miady an'ireo nosy ireo ny fitondram-panjakana malagasy dia farafahakeliny a fitaovam-piadiana mitovy no napoitra raha namoaka didim-panjakana ny fanjakana frantsay tokony efa miomana amin'ny didim-panjakana mamaly botana an'izay koa ny fanjakana malagasy ho hita eo iza no mahefa manana fahefana mahefa zay le teny gasy malaza azy tato ato ary sehatra raisam-pirenena efa ntamosin'ny madagasikara reny na no Nations Unies sadek efa miteny hoe amin'ny Madagasikara tsy hain'ny fanjakana malagasy no nampiasa an'izany dia iza am'ireo no manan-kery ao anatin'le tsy miresaka amin'ny resaka hery miaramila na dia dradradradraina foana ary tatao anatin'ny rotona sy tapany hoe no amafisina koa ny tanjaka ny tafika malagasy nampina ny fitaovan'ny tafika malagasy natao hierovana ny firenena malagasy raha ohatra ka tena resy lahatra ny mpitondra fanjakana malagasy Riana Rabe Mananjara fa tafiditra amin'ny farim-piadidian'ny firenena malagasy ireo nosy ireo dia ireo ny tokony nasiana fiarovana voalohany ireny zany no asan'ny fiarovana miaro ny sistany tafiditra ao anatin'ny sistany tafiditra ao anatin'ny lafitany faritra masina Madagasikara lafitany mihitsy ka lay lafitany mihitsy zay le atao hoe territoire malagasy kanefa hoy aho hoe tsy kisendrasendra no namoahany fanjakana frantsay an'iny décret iny fa na fitsapana hery hoe iny ary iny no alefanay de valio na efa fahafantarana mihitsy hoe tsy afaka no nininona ntsony ny fanjakana malagasy fa roantsika miroso amin'izay zavatra heritreretitsika ka ny zavatra lazainy ny vava zany dia zary lasa zavatra manidina fotsiny sisa tsy hitanao ntsony hoe inona marina fa ny zavatra ny ambadika any afa tanteraka ary ny tena marina reny tatitra rehetrarehetra enitsika ireny dia ahafahantsika milaza fa tsy fototry ny resaka tany mihitsy tsy natao fototry resaka tany mihitsy ny mikasika niny zavatra iny azo lazaina hoe fonoteny kely iny fa ny tena irosony ny famakafaka atsika Riana Rabe Mananjara de le hoe tsy nisy mandraky ty ny androany ny tena tatitry ny resaka natao tany na ny tany ianao hoe inona ary ny voandalana ka zay indrindra angamba tsy misy le voandalana satria rehefa mandeha de manontany ny olona hoe inona ny voandalana na azo lazaina hoe tsy misy le voandalana zany nanao vakansy ara ny tanina hoe inona ny voandalana matoa tsy misy azo natolotra ny vahoaka malagasy tsy misy zay de aleo tsy miteny fa aleo miresaka sujet hafa marina fa nisy lay 700 tapitrisa euro izay nolazain'ny filoham-pirenena frantsay nandritra n'lay fanambarana talohan'lay fionana zany hoe tsy nisy akory ny fotoana ny ediana varotra tsy nisy akory ny fotoana ny fampiresahana hoe mila an'izao zahay tsy misy akory ny fotoana nanaovana fangatahana raha ataoko hoe nangataka na de efa nilaza raha fa tsy hangataka ary naninona io le somme fa tsy azo natao misimisy kokoa zay le teneniko anao hoe aona voan'io chiffre io ohatrany tsisy resaka zay teneniko anao hoe tsy nomen'ny filoha frantsay fotoana iresahana akory fa tonga de io no misy fa tsy tenenako hoe mandray tsara tsy mandray tsara kanefa mbola tsy azo atao hoe voandalana io fa mpanantenana nge io
atao anatin'ny 10 taona ozy hatramin'ny taona 340 sy fotoana farany zany fa mpanantenana io nisy kajikady tsotsotra nataony namatsika fanira zafy manatany ray mandeha ny zaran'io ho zaraina 10 fotsiny zany hoe 420 tapitrisa euro isa-taona kely amina fiaina pirenena toy Madagasikara salama zao atsika efa manitra efa manitra 420 tapitrisa isa-taona za tsy miteny hoe zara raha fa mahazo fa samy rahantsika mahalala fa diso ilay fomba fijery tany amin'ny 2 taona lasa le hoe tsika no ampindrana diso ilay fomba fijery fa zao tsika voatery mindrana ny fivoriana tsy ara-potoana farany nataon'ny apenera teo dia niezakazahana ankatoavana findramam-bola isan-karazany dia manaiky zy omena arak'izay nyteneninao teo ny dikan'izay mirona makany amin'ny findramam-bola foana tsika hatramin'izao mirona makany amin'ny fampidirana ny firenena malagasy anatin'ny trosa foana tsika hatramin'izao na dia voalaza raha tany am-piandohana fa efa vita hono ny kajikajy efa vita fanadiadiana fa ny zava-misy eto Madagasikara dia ahafahana mamoaka ambombava ahafahana mampindrana firenena hafa tsy te hanonona anarana firenena hafa moa fa samy malala tsika ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany dia tsy azo tsy sahany teny akory tsy sahany rehare akory hoe nahazo an'ilay 400 tapitrisa euro nahazo fampanantenana an'io satria fantatsika tsara fa androany io no ampanantenaina tsy fantatra rovina ny famoahana ny tapany voalohany amin'io ny farany fitaom-pitondrana ny fitaom-piasana amin'izao fotoana izao efa afaka 2 taona ilay fampanantenana nefa mihitatra hatrany amin'ny 340 dia fantatsika amin'izany fa tsy akasika an'ity fitondram-panjakany ity mihitsy zany hoe resy lahatra ihany manaiky ihany zany ny akamaroantsika hoe tsy voandalana ho amin'izao fotoana izao io tsy voandalana ho amin'ny zava-misy tsy vahaolana ho amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao io mba tsy tenenako rihinana be mananjara hoe ny mpitondra orinany 324 no isitraka an'io rehefa ya mandeha ny fantarantsika député Mamy Rabendrina mamaraparany ianao satria efa tazanao ihany koa ny mpisehatra manaraka misy namantsika fa ny Ambohimankakely hiakatsehatra eto satria ny redynamisation an'ny tiako Madagasikara ihany koa dia zava-dehibe zay ary dia manakambara ny namantsika avy any Ambohimankakely eo fa eo ihany koa ny député Jerry Randriamilena vao vita Avaradrano tamin'ny alalan'ny team izay hiakatsehatra eo ihany koa manakambara izy fa raharotiko kely ianao eto député Mamy Rabendrina nytaninany amin'ny hoe resaka toe-karena ihany nareo any amin'ny fahefana mpanao lalàna solombavam-bahoaka dia miteny ary le vahoaka hoe ahoany ty tale généralin'ny trésor mbola tsy voasolo ity raha ny fahalalana azy hatramin'izay dia amin'ny alalan'ny conseil de ministre no anoloana ny tompona andraikitra ambony ohatran'ireny resaka trésor zany nefa resaka vola zany vola ny ozatra ny fiainana be dia be no abolana momba vola fa dia io aloha zany zao ny zava-misy ny sorona le teo aloha dia zao zany mbola tsy sorony ahoana ny fahitananao reo an'izay ny fiatraika an'izany eo amin'ilay fiaina pirenena satria resaka vola ny resaka samy ny andry an'io tsika riana rabe mananjara ny fampandehanan-draha raha amin'ny akapobeny dia miankina amin'ny resa-bola samy ny andry tsika satria tato anatin'ny tapabolana farany tapabolana eo zay nitsangana an'ity gouvernement ty dia nihitsoka ny resaka ny asa ao anivon'ny tahirim-bola-mpanjakana zay moa no ilazana ny trésorerie mpanjakana trésor public hoy ny fomba fiteny azy amin'ny fiteny frantsay ny zava-nisy tsy inona fantatsika fa raha vao nandray ny fahefana nandray ny andraikiny ny gouvernement amin'izao fotoana izao tapabolana lasa zay dia io no anisan'ny fanapahan-kevitra raisina voalohany indrindra teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ny fanalana ny tale général ny tahirim-bola-mpanjakana na ny directeur général du trésor io no averiko io no fanapahan-kevitra voalohany indrindra ny raisina zay midiky zany fa nisy amehana tao
mipetraka fanontaniana hoe inona le amehana atao. Inona le tena antony lehibe zany zay indrindra zavatra ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny aloha dia ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola dia tafiditra ao anatin'ny kilasin'ilay hoe ministera ny fiandrianam-pirenena. Ministera ny fiandrianam-pirenena misy ministera vitsivitsy ao dia io anisany ireo zany no anisan'ny raraisina hoe ampitahina amin'ny fiainan'ny olombelona dia taova mampiaina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny pilier zay indrindra raha ireo no misy tsy miasa ara-dalàna dia marary satria ireo ny taova, ireo ny fo, ireo ny vo, ireo ny ato, ireo no afero sy ny sisa ireo no atodo dia tafiditra voakilasy ho anisan'ny io ministera ny fiandrianam-pirenena io ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena. Zavatra nitranga araka ny voalaza teo dia tonga dia nanapa-kevitra ny ministra vaovao hanala avy hatrany ny tale général ny trésor. Zavatra vitsivitsy no mety ho antony lasa mamina viny sika satria amin'ireny moa zany tsy lazaina foana hoe inona no antony anoloana olona fa lasa mamina vintsika dia mamina vintsika hoe tonga indray le hoe miova ekipa miova ny patron io indray zay dia miova ny ekipa rehetrarehetra na koa hoe mety hoe satria olona efa niara-ny asa tao ihany angereo nandritra ny volana maromaro ndray secrétaire général ministère ny anankiray tale généralin'ny tahirom-bolam-panjakana dia mety efa mifampitazana tao efa mifampiandrikendrotohana tao nahazo fahefana ny anankiray amboniny anankiray dia tonga dia nesorona tamin'ny toerany anankiray mety ho zany ny antony izy mahita na koa satria voalaza taty aoriana nambaran'ny ministra ny fa hoe fisian'ny zavatra tsy mety maro teo anivon'ny tahirom-bolam-panjakana dia mety hoe zay no anisan'ny zavatra hitan'ilay ministra vaovao fa lahara-pahamehana mila ahitsy sy mila hovaina aingana ao amin'ilay ministera miandry azy sy ho tantanany raha tiany androso araka ny tokony ho izy sy ny araka ny fijeriny azy ny ministera zay nomena azy mety koa iteny izy hoe nametraka lahara-pahamehana mihitsy izy hoe satria za voatendro ministra dia izao ny lahara-pahamehako dikan'izay ho fanatanterana io lahara-pahamehana io miala aloha ty olona ty tsy maninona zany rina rabe mananjara fomba fiasa daholo zany ary pratika efa nisy ary tsy mahagagantsika fa ny mahagaga kely dia izao raha amina ministera ataontsika hoe avokavoko ny raharaha-pirenena ohatran'ireny no manala tompona ndraikitra ambony ohatran'ireny kanefa tsy manomana nisy olo azy mahalasa saina ihany zay indrindra na efa tsy fahaizana mitsinjony ho avy zany hoe efa miala sahady zany lay qualité ma gouvernant satria efa tsy mahatsinjony ho avy na efa lay raraisitsika le eritreritra teo misy kakay tao anananana tao lay kakay no ambony indrindra moa fomba fiteny azy am'izao zay ny zava-misy dia lasa ilay fitantanana ny firenena ilay fitantanana le avokavoko ny raharaha-pirenena no lasa atao otage ao anatin'le izy iaran'le vokatry le zay mihitsy fetezana ahoana motsy moa ny eritreretantsika rina rabe mananjara hoe tapabolana be zao hatramin'ny androany aloha tsy misy tale général ny tahirom-bolam-panjakana tsy misy ahafahana manao ny inty izy ny fampandehanan-drara fanao andavanandro akory nalazaina ange hoe ny karama sy ny tampo-karama sy ny sisa mandeha ihany fa afaka manontany any ministera sy ny androm-panjakana rehetra any tsika efa miitsoka daholo ange any tapabolana teoriana miitsoka daholo dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inina atao fa izao zavatra zao sa tsy fahaizana miala tsiny amin'le fitenenana inina atao ve le fampikatsoana an'le izy sa tsy fahaizana tsy fahafahana mijery lavitra hoe mieritreritra hoe hanalany ty olona ty any io dia hijery zay hosolony raha-pitso kantsy tapabolana teoriana tsy nahity zay hosolony
sa voakendany ny lafiny politika sy sisa tao anatiny tao dia tsy afa-mihetsika ilay ministra sy ilay ministera ao amin'ny fanaovana azy fatatsika tsara fa ny andraikitry ministeran'ny vola sy ny toe-karena fitantanam-bola sy ny toe-karena dia ny mampiditra sy ny mamoaka zay dia misy ny tale jeneraly mikarakara ny fampidiram-bola fa ty anankiray tya tale jeneraly mikarakara ny fitehirizana sy ny famoahana ny dikan'izay tsy misy mpitahirintsony ny vola goavana be nefa le sehatra le tsy misy mpitahirintsony ny volam-panjakana ary tsy misy mpamoaka tsony ny amin'izay tokony avoaka fatatsika tsara fa na miliara isan'andro ny fampandehanan-draharaha raha ataony ka tsotsotra eo amin'ny raharaha-pirenena eto Madagasikara tao anatin'izay tapabolana izay zany dia efa takininona ny fitohanan'ny raharaha-pirenena na zany eo amin'ny inonty izy fampandehanan-draharaha andavanandro na zany amin'ny fampiasam-bola mpanjakana isan-karazany na zany amin'ny fandoavana an'ireo volan'ny mpanaon-draharaha-mpanjakana isan-karazany tamin'ny fotoana mbola atao hoe na fen'ny ekipa aza efa mitabataba ohatren'indreny ny prestataire hoe mitaraiky loatra ny fandoavam-bola tsy voaloha vola sy sisa maika fa amin'izao dia efa samy miomantsika rehetrarehetra fa mitatra io tsy maintsy misy fiatraikany io dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha inina atao ary le izy inona ny mety ho antony asa tsy tehite mafy ariana be raha be mananjara fa sao dia le vola kirakiraina mihitsy no efa tsy misy tsony lasa mipetraka daholo ny fanontaniana sy ny aya isan-karazany manolona an'le sao dia le vola ho kirakiraina hoentina mampandeha ny raharaha-mpanjakana tsony a mihitsy a no efa tsy misy tsony a efa tonga amin'ilay resaka tany ampiandohan'ity taona ity nge dia efa nandeha ny resaka en cessation de paiement fanjakana matoa tsy voaloha zay ny dikany hoe tsy fahafahana mandoha ny vola amin'ny prestataire sy ny vola tokony aloha rehetrarehetra dia ninina atao ve ny zava-misy rehetrarehetra mba ananana antony ofisialy anankiray tsy ahafahana mikirakira ny volam-panjakana amin'ny famoahana indrindraindrindra fa ny tena mety ho antony a le kirakiraina mihitsy nefa mety tsy ao tsony efa tsy ampitsony ve zany ny vola miditra mahatonga ny tsy ahafahana mamoaka tsy mahasehaka ny filana itsony ve zany ny fampidiram-bola eo anivon'ny kitapom-bola-panjakana sa misy miditra ihany fa misy lahara-pahamehana hafa zay tsy fatatsika hialana amin'ny fikirakarana famoaham-bola ho an'ny raharaha-mpanjakana andavanandro asa mipetraka amin'ny fanontaniana lasa mahalasa saina riana rabe mananjara satria ho ana gouvernemanta ho ana mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao raha zaha mihitsy no ao amin'ny toerana dia ny aninao tsara lavitra noho ny teo aloha ny mahamaika fa zao vao maika mihitsoka ary fanapahan-kevitra fametrahana olona fotsiny tsy te resaka be avy hatrany ariana rabe mananjara fa tantara mitoa io a omaly isaky ny alarobia ny fivorian'ny filan-kevitra minisitra samy miandra ny rehetrarehetra samy vao mivoaka ny tatitra alina dia samy mijery hoe inona ny vaovao ao ve ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana sa tsy ao misy anarana avy ao mbola tsy misy ny dikan'izay a mbola miandry farafakely ny herinandro indray tsika dia fatatsika ny vokatra aterak'izay zavatra rehetrarehetra zay lasa roa tokom-bolana farafahakeliny zany raha tsy hoe misy filan-kevitra minisitra tsy ara-potoana ka ho amin'io zavatra io fotsiny fa hiandry herinandro zany rena rabe mananjara efa famonoana ny firenena zany efa famonoana ny fanaovana ny raharaha-mpanjakana amin'ny akapobeny zany fa dia miandry tsika inona ny marina ary mbola fanontaniana mipetraka zany asio ny mangarahara ho fantatry ny vahoaka ny zavatra misy ao a fa manjary aza velany ny vahoaka no ametra-panontaniana etsero fa manjary mahazo valiny etsero ihany koa dia mahatonga anareo tena tompon'ny valiny ho tezitra rehefa avy eo eny ary mampieritreritra daholo zany zavatra any satria dia zavatra miseto amin'ny fiainam-pirenentsika dia mazava izay fitonana fanazavana entin'ny député mamrabenirina izay a dia andray ny vahiny manaraka isika araka nefa nambarantsika teo dia misy namana feny ambomangakely eny a hiakatsehatra eto zany a iresaka momba ny redynamisation
fanamelomamaso ny atokotiko Madagasikara eny amin'izany toeran'izany Ambohimankakely ao anatin'ny distrikany Avaradrano fa na izany na tsy izany ihany koa dia iresaka momba ny fiainana eny an-tanàna eny ny namantsika namana Andriaparany. Miarabanao Andriaparany tonga eto amin'ny Miara Manonja aloha. Dia faly miarabanao ary misaotranao Rina Rabe Mananjara na ame fitenenana. Miaraban'ny voalohany indrindra dia miaraban'ny mpijery rehetra sy mpien'ny Miara Manonja. Ary saorana lehibe tokoa nareo atao amin'ny Miara Manonja amin'izao fanomezana toerana ny base zao ahafahan'ny teny ety amin'ny Aina Manjery. Ary entina ny tanana ny olona eny amin'ny base zany indrindra. Dia tena mahafinaritra tokoa fa tena mety le fomba fitantanana an'le Miara Manonja afaka miteny ity tokoa na ny any amin'ny base ary. Ka tonga dia omenanao avy hatrany ny sehatra hoe redynamisation tiako Madagasikara fanamelomamaso ny tiako Madagasikara. Ahoana ny fihetsiketsehana eny aminareo any satria amin'ny sabotsy fotoana manokana io eny tompoko. Izy io moa arak'ireny rehefa fanomanana efa natao teny amin'ny fiantsonany base rehetra teny amin'ny bypass sy ny fiofanana natao teny amin'ny fiofanana maromaro reny nomen'ny tompon'andraikitra rehetra tato amin'ny foibe ny team zany. Dia iny nefa tena lara-pahamehana ny anaovana ny redynamisation satria entina anomanana no avin'ny atoko tokoa zany. Ary tena faly tokoa zay eny amin'ny base satria raha araka mibaiko dia tena hoe eny amin'ny base ndray zao no atomboka ny enona mihitsy ny feon'ny eny amin'ny base fa tsy ny feon'ny aty ambony rery no hoe femidina zany no enona. Dia tena faly tokoa zay ary tena mavitrika tokoa ny olona raha nahenao niny vaovao mahafaly iny. Dia amin'ny 4 Septambra zay Ambohimankakely commune Ambohimankakely izay misy ny fokotany 20. Dia no anao an'le redynamisation zany entina anomanana ny ananganana ny fokotim sy ny comtim zany manaraka avy eo. Dia ao amin'ny espace tia eo amin'ny bypass zany hoe miala kely eo amin'ny Olsim eo amin'ny 150 metres na 200 metres eo amin'ny Olsim ny misy ny toerana io. Ary efa misy tompon'andraikitra eo zany eo amin'ny arrêt amin'ny bus miandry dia mijery ny zay olona rehetra zay andeha ao amin'io amin'ny bypass ny tia io. Dia efa nisy ny tapakila sy tapakila fanasana zany ohatran'izao le fanalefa tany amintsika tany. Dia izy tia mbola betsaka no olona tsy nahazo kanefa mbola mandeha ihany le fizarana an'le izy zany mbola mandeha fizarana sy fitsinjarana an'le izy dia aza matahotra nareo fa na tsisy an'ity taratasy ty ary nareo ka andeha ao amin'le fanasana sy le fivorina dia tongava fa tsy miditra daholo zay olona rehetra andeha hamonjy an'io fanasana io zany fa aza misalasala. Ary ty tapakely ty tompoko tsy hoe olona ray zay nahazo an'ity ihany no afaka miditra ao fa afaka mazaka olona 10 ty 20 arakarak'izay fahatongavanareo ao. Ny fandamina moa zany araka ny nambarany namana Andriaparany teo efa atao hoe mipetrapetraka tsara fa dia amin'ny sabotsy ny fotoana manomboka firy tsara moa izy io? Eo amin'ny roratolakandro zany le izy no manomboka le fanombohana zany tompoka. Ya, ka ao anatin'izay ny redynamisation na ny fanamelomamaso ny tiako Madagasikara zavatra lehibe zany. Zavatra tena goavana be mihitsy zany indrindrindrindra hoe ianao hoe ny miainga avy any amin'ny fototra miainga avy any amin'ny base ho an'ny eny Ambohimankakely ary ahoana ny fahitanareo an'izay hoe lanja sy andraikitra hoentin'ny tiako Madagasikara eny Ambohimankakely ho an'ny
fampandrosoana izay ary raha misy ny tsy ao anatin'ny team fa mba zao izy vao tena ao ahoana ny fandraisanareo azy misaotranao rinana be mananjara na ame an'izay nanao an'izay fanontaniana zay ary zay moa efa raha malala ny team Ambohimanga kely fa tena mana maizy azy tokoa raha eo amin'ny faritra avaratrano zany tsy mandoko zay fa raha araka mivokatra rehetra zay efa nisy hatramin'izay de team Ambohimanga kely dia anisan'ny lohalarana foana amin'ny faritra avaratrano de le fanontanianao koa hoe ahoana raha misy olona tsy team tonga ao ary efa betsaka mihitsy ny team tsy team nefa nanantona anay ary efa zay tena mandray atanandroa tompoko tonga ava fa ny team tsy tondrany kopaka tonga namana vao mavomavo fa mandray atanandroa tonga ava fa raisinay tokoa nareo mazava zay fa akoatran'ny ity resaka redynamisation ty fa miresaka Ambohimanga kely ianao le fiainana andavanandro ny Ambohimanga kely satria raha vao miresaka Ambohimanga kely de andalovana lalam-pirenena nareo misy tatsaha maro be eny misy pikarama eny amin'ny lafiny maro amina orinasa ohatrany hoe mifangaro zany karazan'olona isan-karazany eo amin'ity Ambohimanga kely ty inona ny tena zavatra tena hoe marary any Ambohimanga kely ka mahatonga ny tiako Madagasikara ihany keo tsy tazapotsiny tiako Madagasikara Ambohimanga kely ny tiako tenenina manoloana an'izany raha malala tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana indrindra eto amin'ny firenena mihitsy moa zany fa tsy de hoe Ambohimanga kely rery raha mahafantatra ny fahatran'ny olona ary tena miatratra any ambulansy any amin'ny taolana mihitsy araka le fitenenana de raha malala koa ny tsy fandriam-pahalemana ary rehefa mantra ny olona mazava ho azy fa tsy milamina ny tany de zay tokoa ny nandraisanay andraikitra sy adidy hoe hoe andao tsika averina amin'ny teo aloha iverenan'ny fandriam-pahalemana sy ny ialana amin'ity fahatrano ity de andao ivondrana tony teo aloha hiaraka amin'ny tiako Madagasikara fa afaka mama zay olana zay ny tiako Madagasikara raha eo amin'ny toerana ianao tanora inona ny teny mba hoentinao zany ho an'ny tanora tsy hoe ho an'ny Ambohimanga kely ihany teo koa moa ny tiako Madagasikara raha teo jeune team eny tompoko ngamba raha ho an'ny tanora de zava-dehibe tokoa ny matanora amin'ny matanora ary tsara mandinika tsara mihitsy amin'ny zavatra rehetra miseho amin'izao fotoana izao mila mandalina tsara ary mila mandinika tsara de mila misaina tsara hoe mety ve zao de mila manao analizy n'le zavatra nefa niseho tany aloha sy ny aty aoriana ka de mitarika ny tanora koa tanora manana saina afaka mikarokaroka sy ny afaka manety mihetsika de mampisaina ny tanora hoe dinio tsara ny zavatra efa nisy tany aloha sy amin'izao fotoana izao de zay mangidy ary io zay mamy hoano eny ary mazava zay entinao amin'ny tinana raha mbola omeko minitra vitsy zany ianao entinao hanamafisana zay fanentana zay resaka redynamisation tiako Madagasikara moa ny resantsika eto ho an'ny eny Ambohimanga kely de omenanao avy hatrany ny sehatra ary amin'izay le fanentanana sy famitinana zay eny rina arabe mananjara fanentanana moa zany sy ny amtinana zay rehetra zay de hoe tena tsara tokoa le redynamisation de miandry fahatongavatsika maro satria arakaraky mabetsaka atsika vao maika mamafy sy mahatsara nio fananganatsika ny hoavy ny tiako Madagasikara io ary de manantena nareo ny olona nareo koa atenain'ny olona ao anatin'izay nareo mpikarakara sy ny sisa eny tompoko ary ny eo amin'ny ty moa le araky ny anina ara-pahasalamana zany de aza matahotra mihitsy ny hoe ahoana ny fiandraisana andraikitra amin'io fa efa misy ny désinfection sy ny kasiboso an'izay tsy manana de tongava fa aza matahotra aza misalasala fa tongava firenetsika no atsangatsika ho vanina sy ho tsara araky ny tanjony tiako Madagasikara ka de
saotra tompoko. Eny ary isaorana Andriamatoa Andriaparany izay aveny Ambomanga kely eny nitondran'izay fanazavana izay ny resaka redynamisation moa ho an'ny tiako Madagasikara dia tena manerana ny Madagasikara rehetra io ary hatrany ampitan-dranomasina satria tsy adoloana ihany koa ny tiako Madagasikara any ivelany any dia eo moa ny diaspora, ny RMDM diaspora ihany koa manaraka akaiky ity raharamanga ity dia ao anatiny daholo tsika rehetrarehetra miara-metana amin'izany rehetra izany. Ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko tompoko matoa misy ny hetsika sy ny fanomeloma-maso ataony eo anivon'ny tiako Madagasikara amin'ny zao fotoana izao. Efa eto ny solombavam-bahoaka Jerry Randrebolaina voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ihany koa teo avaradrano teo miarabanao député tonga eto amin'ny Miara Manonja indray aloha. Ya dia faly miarabanao Rina Rape Mananjara ary manatitra ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka rehetrarehetra izay manaraka zao ifandarana zao Miara Manonja izao indrindra ny vahoaka navaradrano izay ao anatin'ny hoe farim-piadidiany tena dia miaraba manokana an'ireo vahoaka navaradrano ireo ary mamela koa anao namana Rabe Mananjara satria misy namana koa izay nidoro sy ny fahafatesana izay atao hoe lista faharoa niaraka tamiko tamin'ny fifidianana farany teo dia nidoson'izay fahafatesana izay le namana io ka dia manao izay fiaraha-miory miaraka amin'ny fianakaviany sy mivady aman-janako ny tena sy ny atoko tiako ny team rehetrarehetra eto amin'ny distrika Navaradrano zay zany dia maneho izay fiaraha-miory amin'ny havandra tompoko lahy zay. Ya dia maneho ihany koa ny fiaraha-miory amin'izany namana izany amin'ny fianakaviany ny eto amin'ny ekipa Miara Manonja iray manontolo fa hiditra ao anatin'ny voatanindresaka sika député Jerry Rabe Randrebolaina zany ka nisy resaka redynamisation aloha teo nentin'ny namana avy eo Ambomanga kely raha resaka avaradrano manokana isika ahoana ny fipetrany efa nisy nandehany. Ya manamafy izay resaka nataony namana teo zay mihitsy satria efa misy calendrier efa mipetraka zany amin'ny resaka redynamisation amin'ny commune district Navaradrano ary amin'ny 4 io zany fa efatra ny volana septambra io dia anjaran'ny Ambomanga kely indray zany no anaovana izay redynamisation zany hoe zany hoe ny Navaradrano ray manontolo zany dia efa commune vitsivitsy sisa no atao hoe tsy vita zany ny redynamisation. Commune Navaradrano enina ambin'ny folo commune Navaradrano raha tsy diso eo amin'ny commune anakenina io sisa no hoe amakanana an'le redynamisation farany ireo zany sisa zany dia Manandrina, Viliazo, Fiheferana, Kadinandrina, Alasora ary Ambomanambola. Reo zany zao sisa no atao Sabonam efa vitany eo aminay. Ny Sabonam efa vitany Sabotsinamena efa mipetrapetraka tsara ary ny rafitra rehetrarehetra dia efa mipetraka tao eo amin'ny Sabotsinamena fa sy fanetanana ny zareo sy ny atao hoe sy fametrapetrahana tsony ireo atao hoe basitsika ohatran'ny teo aloha zany fa efa misy karazana fanetanana araka ny tenen'ny namana teo efa misy koa fiofanana izay atao ampanaovana an'izy ireny eo ihany koa zany ny atao hoe omena andraikitra mihitsy izy amin'ny atao hoe andraikitra sy ny toerana misy andry zareo zany mety misy atao hoe karazana fidediavam-bola ahafahana manetsika ny atoko eo ihany koa ny atao hoe misy fijerevana zavatra ho ataon'izy ireo zany na resaka hoe asa tanana, resaka any amin'ny fambolena, resaka any amin'ny fiompiana zany rehetrarehetra zany eritreretina ho atao hoe hitaizana ireo mpikambana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara eny amin'ireny fokotany ireny eny amin'ireny commune ireny. Nisy hoy Andriamatoa député teo ny efa vita misy ny mbola tsy vita amin'ny resaka redynamisation ho an'ireo efa vita nanahoana ny atao hoe fametrahana tsara ilay foto-kevitra ijoroan'ny tiako Madagasikara araka ny efa ivoizan'ny filoha président Marc Ravalomanana an'ilay hoe maizy azy ny tiako Madagasikara. Zay mihitsy no anisan'ny nafinaritra namana Rabe Mananjara satria reo olona atao hoe zay efa nandeha tany amin'ny toeran-kafa na atao hoe diso lalana tany ary dia natsapa tena ary nahita fa
diso lalana marina izy ireo a nieritreritra ny hoe voarebirebiny olona sasany angambaka zay azo ilazana anazy na hoe voarebireby ny atoko hafa ihany koa zay nieritreretiny hoe hitondra sosy hitondra fampantrona tamin'ity fireneny ity reny olon reo zany de tena miverina ary tena niraisina tanandroa ary ny zavatra mahafinaritra de hoe le fahatongavatsaina ny tsirairay hoe ay zany a raha misy zavatra eritreretina hoe asoan'le firenena kanefa diso fanantenana ianao a de zay ny zava-dehibe amin'ny fiainana ny hoe matsapa-tena ary na tsy aro-tena ianao zany a fa sy diso lalana zay eo ihany koa reo atao hoe olona vaovao zay tsy eritreretina mihitsy hoe mahita le tena betsaka izy ireo zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena de tena leo an'le zavatra ataon'le mpanao politika indrindraindrindra moa zany le mpitondra amin'izao fotoana zao zay tena hoe hoentina makaizy ty fireneny ity ary zavatra mampalahelo hoe le vahoaka tsy mandady arina rehetrarehetra tena hoe tena miaina ao anatin'le fahantrana miaina ao anatin'le hoe tsy fandripalemana indrindraindrindra tena hoe tsy manan-kohanina tsony taloha misy le fitenenana hoe nohanina androany de davina androany na hoe nohanina rapitso de davina androany fa androany tena hoe nitady le hohanina androany tena tsy hita tsony na managabe mananjara de zany rehetrarehetra zany anisany mamparisika an'le olona hoe raha ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola tsy nisy ohatran'izany tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana zany ary nareo ray aman-dreny teo aloha nareo zokonjokony nareo ankizy taty aoriana raha tantarain'ny ray aman-dreniny de lasa mirona ho azy manamafy aty amin'le resaka jeune team sy any amin'le femme team satria mahita le toejaram-pirenena zay tena hoe mandeha any amin'ny tsizy mihitsy le fomba fitantanana le Madagasikara zany amin'izao fotoana zao zany rehetrarehetra zany anisan'ny mahavelom-bolo na manavabe mananjara satria raha olona dimy eritreretinao ao avy a olona manjato ny tonga midika zay zavatra zany le fahitana-pon'le olona mihitsy hoe tsy misy afa-tsy ato anatin'ity atokotiko Madagasikara ity zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana no mety hanavitra ty fireneny ity de zay ny tena mamparisika an'ireo olon'ireo namana rampena anjara mazava zay fa miresaka ihany tsika fiainam-pirenena député Jerry Randremilaina tsy maintsy teny momba ny lalana satria raha ny ao avaradrano ny lalana de tena hoe lalandrany lay district ny avaradrano zany misy commune 920 ianao manahoana ny fipetraka resaka lalana raha ho an'ny district ny avaradrano zany izay aiverina hoe mamatotra ihany keo ny fiainany tatsafa mahambokatra resaka tsy fandripahalemana fangaro daholo raha vao miresaka hoe lalana eny ny avaratra moa fa nasiko resaka ihany teto Miara Manonja ny resaka lalana PDP reo atao hoe lalana zay nanaovana fitaraina na indrindraindrindra nangatana tamin'ny fanjakana mihitsy arany hoe reto isan'reto lalany reto tokony ambarina ao amin'ny district anavaratrano anisan'izany ny resaka viliazo anisan'izany ny resaka feaferana anisan'izany ny aty ambadika lafy miangatra amin'ny rovan'ny lafy zay mivadika tonga trany Betizaraina sy aty Somanandrarina zavatra mahavadrina nefa dia le Betizaraina makaty ambadibe vita somatsara tsy fantatra hoe nohon' le fisian'le tanànan'ny filoham-pirenena antsika ve de voakarakara zay lalan'izay fa raha le avaty amin'ny rovan'ny lafy makaty Somanandrarina tsisy mijery rehefa nanontany minisitra tompona andraikitra tamin'izany moa ny tenako de tena hoe ratsy be le efa nalefanay ny tolobidy rehetrarehetra efa andresahana tany amin'ny conseil des ministres zavatra reo fa valy teny azy de ny hoe tsy akatoaviny any présidence ny anaovana andreo lalandreo aloha amin'izao fotoana izao de zany zavatra rehetrarehetra zany zany anisan'ny mametra-panontaniana satria raha fa anatin'ny teti-bolam-panjakana zay noranina atao amin'ny anteny meram-pirenena efa misoratra ao zany io teti-bolo io anaovana an'ity lalana ity fa ny zavatra mahavariana na manarina rahabe mananjara de rehefa tonga le fanaovana an'le asa de makaiza zany le vola mandeha any amin'ny toerana hafa ve sa anaovana tetika asa hafa ve sa mandeha any amin'ny tsy fantatra mihitsy zany ny lalan'ireo vola zay nieritreretina hoe anaovana an'izay tetika asa izay ka zay no antony mametra-panontaniana zay ihany koa ny idirako amin'ny aty amin'ny hoe
route nationale satria ny tenako dia avy nandeha tany amin'ny faritsy Mahajanga iny dia nahita tokoa zany faratsy lalana zany amin'ny RN4 iny ary ny zavatra tena mahavariana sy tena hoe mampalahelo ao anatin'ilay izy dia tena hoe tao anatin'ny rotaona na rotaona sy tapany tsy nisy tsony zany fikojakojana lalana zany teto amintsika raha ny hitany tena zany na iny faritra Atsinanana iny tao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa io faritra Mahajanga io dia io tena anisany tena hoe akatoaviny atao hoe tsika ponina Antananarivo na ny avany faritra ihany koa dia be dia be mamonjy an'izany hafanana zany satria ao anatin'ny ririnina tsika eto ampovoantany sy eto Madagasikara amin'ny fotoana izay isin'ny vakansy eto amin'ity firenentsika ity izany hoe reo malagasy rehetrarehetra reo zany rehefa anao vakansa dia makamarony reo dia mamonjy any amin'ny tany mafana anisan'izany Mahajanga tiana ho tenenina ato zany hoe raha tena hoe tsinjo le vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana zany dia reny zavatra hoe lalana izay ampiasainy ny vahoaka rehetrarehetra reny mba tokony atao lara-pamena ihany koa ary izay koa ny tiako atongavana hoe raha tsy diso ny tenako moa tsy ao anatin'ny atao hoe fitantanana ny firenena na gouvernement anatin'ny gouvernement fa malala ihany ny tena hoe efa misy teti-bola manokana hatramin'izay entina hikojakojana an'ireny lalany ireny mbola mipetraka foana zany le fanontaniana hoe makaiza zany reny vola izay efa hoe voatokana hikojakojana an'ireny lalam-pirenena reny la tsisy ihany zany mangarahara raha tena isiana le izy zao tsika raha metra fantaniana takin'ny mpamatsy vola hoe asio mangarahara ny zay tena tsy misy eto amintsika namanarina rabe mananjara dia zay indrindra no antony mampimenimenina antsika atao anatin'ity fanohirana ity mitaky an'izay fangaraharahan zay zany tsy misy le izy ary mbola na hoela na hoaingana moa zany tsy maintsy hipetraka amin'ireny tompona andraikitra foana zay fanontaniana zay fa tsy anjaratsika angamba no anontany an'izay namanarabe mananjara fa zay no atao hoe zavatra hita teny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay hoe nolalovan'ny tena sy ny zavatra atao hoe hitany tena tamin'ireny hoe fivoahana kely ivelan'ny Antananarivo teto ireny ary tsy vitan'ireny lalan'ireny ihany no atao hoe marary an'ilay vahoaka fa tena ny masolom-bavam-boaka dia mandeha eny misetratsera miaraka amin'ny vahoaka eny ihany mba mihaino ny fitaraina amin'ny vahoaka na dia tsy aty amin'ny distrika misy an'ny tena satria ny tena koa dia solom-bavam-boaka amin'ny Madagasikara dia miezaka mamantatra hoe inona marary amin'ny vahoaka aty amin'ny tony faritra tony rehefa midina any amin'ireny faritra satria zay ny asanareo zay ny asanay zay atemero fa ny zavatra misy dia tena hoe miaina anatin'ny tsy fandriampalemana ny olona ivelan'ny Antananarivo ihany koa miaina ao anatin'ny tena hoe fantrana sy tena tsy visina mihitsy ny olona ivelan'ny Antananarivo ary mampalahelo dia tena tsisy miaino izy ireny tsisy mijery izy ireny satria tena hoe miaina any ambanin'ny ravinkazo any dia zavatra nataon'ny tena moa dia mba mamesoso-kevitra hoe mba mandana manatona ny tompona andraikitra ny vatany ety aminareo ety amin'ny faritra misy anareo ety mba tongava any amin'ireny olona izay nifidinareo reny ihany koa satria anjaran'izy ireny no mitondra ny etaetanareo mitondra ny atao hoe marary anareo eny anivony sehatra rehetrarehetrarehetra eny zany ka ao anatin'izany moa takina ny mangarahara satria dia izay tsy fisiny ny mangarahara zay dia miteraka zavatra manahirana eto amin'ny firenena ary io tsy hoe tao anatin'ny fotoana foy fa efa tao anatin'ny fotoana mitambatambatra ary zay mihitsy ilay izy hoe raha vao olana no mitambatra dia lasa kansera ny afarany raha miresaka toe-pahasalaman'ny olona député Jerira Andremolaina miditra ny mpianatra efa nyteneny ny député Mamra Benirina teo ihany fa ianao ihany koa manakambara momban'io indrindraindrindra aty amin'ny lafin'ny ray aman-dreny ny sekoly no ny sany député Mamra Benirina teo fa ny ato amin'ny ray aman-dreny le mananjanaka amin'izay ahoana ny inona mba taraina ny olona any aminareo any aloha tena be dia be indrindraindrindra amin'ny resaka atao hoe fitaovana izay entin'ireo mpianatra reo mianatra eo ihany koa ny resaka atao hoe volaloha eny anivon'ireny sekoly ireny satria raha ny volaloha taloha ataontsika hoe ray alina ohatra dia lasa efa avo roa eny na avy telo eny mihitsy ary no takin'ireo fianaran'ireo ary zavatra efa nametrahana fanontaniana moa ny tompona andraikitra ny vatana moa natao hoe ny chef Cisco na ny ministera dia efa nametrahana an'izay fanontaniana izay hoe maninona raha mba zavaina
am'ireo mpampianatra reo sy am'ireo taletsekoly reo a hoe mandoa vola ve ny olona hiditra eny amin'ny sekolim-panjakana sa arak'le efa tenen'ny fanjakana hoe 0 ariary tsy mbola nahitam-balina zay hatramin'izao ary zay anisan'ny mampirorosaina an'ireo ray aman-dreny satria zany aloha tsy 0 ariary zany aloha ny zavamisy aloha tsy 0 ariary satria tsy matereny reo ray aman-dreny reo a andovola eo ihany koa nefa ny fividianana an'le fitaovana na ny tablet na ny cahier na ny stylo ary zay anisan'ny be gna mosolom-bava-mahoaka zay atao hoe namantena malala an'izany fa rehefa miditra ohatr'izao ny mpianatra tatoato de tena miazakazaka amin'ny 5 maraina reo ray aman-dreny reo miaraka amin'ireny mpianatra ireny miandry eo am-bavahady mba apio zay député amin'ny fitaovana aonao tena hitako mihitsy maromaro mako aminao amin'ny vola aloha satria vola inona tena ontsy ianao ary mampalahelo ny zavatra mampalahelo nefa ny tena koa tena ohatra hoe mpiasa-panjakana tsotra fotsiny de karamantena zany tsy maintsy andrimbinana kely angalana kely atao an'izao anaovana kely an'izao a tena ko ihany koa nefa manambady aman-janaka eo ihany nefa ny atao hoe mba atao hoe seraserany tena eny am'rivon'ireny atao hoe mpiaramombona antoka ity tanàna na ny atao hoe namana sy tapaka zay antonony tena de misy aloha zay ny zavatra isaoan'Andriamanitra hoe mbola misy ihany ny olona tsara sitrapoa manampy manome cahier manome fitaovana kely mba hahafahany tena zany mizara ho an'ireny olona tena farak'izay sahirana mavita zay vitany aloha mavita zay vitany eo ihany koa ny avin'ny atao hoe lycée na ny CEG reny zay misy an'ireny ankizy tsy raisiny eny amin'ireny taletsekoly reny tsony zany na proviseur ihany koa no ny antony atao hoe tsy de tena manahirana loatra de reny koa zany tonga any amin'ny tena mitarainy reny ray aman-dreny reny mba misy anakay ohatra zao aiza député na ampidiranay an'ity ohatr'izao de tsy maintsy miantso an'ireny taletsekoly reny ianao na proviseur an'ireny lycée reny hoe mba jereo manokana tony olona tony raha ohatra ka misy azo atao ihany satria raha ohatra ka tsy hianatra indray ty ankizy ty de mety ampitombo indray zany natao hoe olona amirenireny tsy anasy eto amin'ny firenena na tsy mianatra le ankizy de mitatra any amin'ny zavatra hafa fa za zany tena mangataka mihitsy amin'ny tompona andraikitra eny anivon'ireny lycée reny ny proviseur na ny anivon'ireny CEG reny na ny EPP ihany koa ry aloha mba raisiny reny ankizy atao hoe mba miangavy sy mangataka reny no ny antony mety hoe tsy fananan'ireo ray aman-drenindreo na ihany koa mety hoe nony hoe misy afaka BPC fa tsy afaka seconda ihany koa nefany de tsy manana fahefana piditra an'ireo ankizy ireo ny amin'ny école-mpanjakana koa reny olona reny de mba tsara jerena manokana zany reny olona reny tsy be debe reny fa mety 5 amanenina 10 20 raha betsaka mbola angamba zany mino hoe mbola azo le ferina zany ny hoe fandraisana an'ireny ankizy ireny midika an'izany rehetra zany ve zao raha isika amin'ny tontolo fampianarana hoe fidiran'ny mpianatra ny fasarana ny ray aman-dreny mbola azo lazaina ihany koa ny mahatonga an'izany hoe resaka tsy politika mpanjakana tsy mipetraka araka ny tokony ho izy no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany laza hoe endrika isehoniny zay le hoe tsy falavorariana tsy fahatomombanana eo amin'ny politika mpanjakana momba fampianaran'izay lay fisehoan'ny fahasairanana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra zany any etapiny ihany mihitsy zany izy io zany efa niresahana ihany teto ianao zany rehefa hitondra firenena na manarena-piamananjara de efa tsy maintsy efa manam-pony zavatra rehetrarehetra sady efa nisy koa hoe projet de société tamin'ny propaganda nentina nambabona ny olona hoe andotra bato de rehefa tonga eo amin'ny toerana io no apetraka vaoko amin'ny toerana tantana ny firenena zany de ny asanao voalohany de tena hoe mijery zay mahasoa amin'ny vahoaka rehetrarehetra zay mahasoa fa tsy mahafinaritra aloha zay mahasoa zay le izy mijery ihany koa anao hoe ahoana no fomba ahitako vola iafako manatanteraka an'izay hoe fampanantenana nataoko tamin'ny vahoaka izay de fahatelo manarakaraka an'izay eo amin'ny resaka sosial sy ny resaka ona zany famezana asa ndreo vahoaka reo koa mba tsy ho vesatra ho an'le mpitondro atsony rehefa omenao asa nye le vahoaka rehetrarehetra amin'ny firenena
miaina ho azy na za mimpangalatra zany ary miaina ho azy na miproblema amin'ny fanjakana ary fa ny olona eto amintsika ny orinasa misokatra arakatona ary zavatra mampalahelo a de orinasa malagasy daholo no atao hoe mikatona eto amin'ity firenentsika ity tsy tena afa-tsy hoe tiako fotsiny a fa zany hoe savony ry tropical zany raha am'izao fotoa zao efa tena mitsipozipozy raha tsy eny loatra tsony eny amin'ny sehatra eny amin'le fivarotana eny amin'ny sehatra satria le entana vanivelany fa entana vanivelany a mitobaka be zany hoe vahiny no mena sehatra bebe kokoa zany a am'izay resaka hoe varotra zay eto amintsika mbola sitratsika resaka mitokana moa zay amin'ny fotoana mampety anazy fa ato amin'le resaka fampidirana mpianatra sy le resaka hoe tena ahonana atao amin'ireo ray aman-dreny mpianatra reo ny tena hoe tokony ho jeren'ny fanjakana aingana no hijerevany andreo miaeno ono any hatramin'izao fa mbola tsy fantatry reo fa marinany hoe misy kitsiko scolaire ho zaraina misy ohatran'izao a lefa raha mifahalalako azy namana rinana be mananjana de any amin'ireny le toerana zay atao hoe misimisy ny olona zay olona zareo reny any no atao hoe andefasana an'ireny zavatra reny ary zay anisan'ny mampalahelo satria le olona any amin'ny atao hoe raha atao varadrano zao de ny tenako député anatin'ny atoko zay tsy miaraka amin'ny fitondrana dia mety ny atao hoe nareny école zay nisokafany teny reny na reny fampianarana zay hoe nanaovany tena fotodrafitrasy reny a dia tsy de misy fijerena satria na tsy anonona anarana le toerana fa misy école EPP zay zao vao natao niaraka tamin'ny ben'ny tanàna tiako Madagasikara ny tena nisan'ny niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ihany koa tamin'ny fananganana an'izany zavatra école EPP zany a rehefa vita io école io a de hiditra mpianatra amin'izao fotoana zao a tena sahirana vao namela lalana isokatra zany hoe rehefa tsy mitovy frena le olona nanao fotodrafitrasa zany a de tsy omena vana nefa ny zavatra mampalahelo de le ankizy eo amin'ny fokotany io a mandeha lavitra mandeha any amin'ny 3-4 kilometra ny mandroso verina mamonjy fianarana zany nefa EPP zany raha antsika mahafantatra fa mbola ankizy natao hoe mianatra any amin'ireny EPP reny ka zavatra ohatry zany anisany misy zon'ny ankizy tsy voaja ao zany tsy voaja le zon'ny ankizy sy le zoan'le olombelona zany nanao soniany reny le misetra pirenena ka zany retraketra zany mila jereny ny a zany politika namana rena rabe mananjara fa ny politika rehefa hoe masoa amin'ny vahoaka na izaha zao raha masoa amin'ny vahoaka natao ny mpitondra manohana zany fa tsy hanohatra an'izany fa mampanohatra antsika zavatra tsy mety retraretra tsy maintsy tenenina eto amin'ity aina manjery ity ary tsy maintsy draidradradraina satria zay no asantsika mpanohatra manitsy zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra ary mamelony dakolosy ihany koa hoe tsy mety ny zao zavatra ataonareo zao fa tokony mba enona ihany le zavatra teneniny ato amin'ny fanoherana zany ny zavatra mampalahelo manko de ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tena hoe ny asa ny hoe ny mpitondra zany lasa manohatra amin'ny mpanohatra indray zay indray zany zavatra hita takatra fa raha za mihitsy ny eo amin'ny toeran'ny mpitondra de zany hoe tena mahafinaritra any isian'ny mpanohatra ny antony masy de mety misy zavatra tsy hitako tsy fantako kianany mpitondra ny mpanohatra ana de mba hafahako manitsy ny lalaka izorako ka zany mahatonga ana amin'ny teny hoe tokony tsy variana manohatra amin'ny mpanohatra amin'ny mpitondra fa mijery zay masoa an'ity fireneny ity manao zay mampandroso an'ity Madagasikara antsika ity ka zay indrindra le izy député jerira indray milaina satria raha ohatra ka manana asa malagasy mipetraka tsara amin'ny fandriampahalemana milamina tsara ny fianaran'ny ankizy avita tsara ny lalana misy ny entretien mandeha tsara ny fikarakarana ny lavanilina sy ny sisa ny fiainan'ny tatsa de sy ohatran'izany mandeha ny fiainan'ny malagasy mba hita farafaratsiny hoe mba miakatra ny fari-piainan'ny malagasy de amin'izay fotoan'izay angamba de hoe reto mpanohatra kosa tena efa mila vaniny sa hoe na ohatran'izany farany amin'izao fotoan'izao aloha de tsy filambaniny mihitsy ny fitakiana mangarara ny fitantanana tsy filambaniny mihitsy ny fitakiana ny fampiarana ny demokrasia tena izy eto Madagasikara tsy filambaniny mihitsy ny hoe fanatanterana ny etam-bahoaka hoe mba amboary ny lalana any aminay mba asio fandriampahalemana ty aminay amba omeo asa ny zanakay amba
ataovy mba azo iainana ny vidim-piainana fa tsy ohatran'izao raha ny fitenenana an'izany tompoko tsy hoe filambaniny fa tena fitiavana ny tena hoe te handroso ao anatiny izay iny moa député Jerina Remolaina tsetsa tsy aritra ihany fa mirosy ihany isika efa eto ianao anisan'ny tia baolina ary raha miresaka faradrano sika dia ny baolina kitra tena anisan'ny hoe fomba ray hitaizana ny tanora iresaka pariatsika rehefa fa mba tiako antanina kely inao zay lafin'izay hoe ny fanatanjahantena sy ny fitaizana ny tanora manahoantsika ho avaradrano marina tsotra zany namana renana be mananjara sy raha ny tanora avaradrano dia anisan'ilay ry amin'ny Madagasikara ihany koa raha ny atao hoe fitazana reny teo tanora reny teo aloha teo satria raha io kianjan'ny sabotsy namena io nge dia nanantantarany zany nanantantara zany hoe mitondra ny anarana izy io namana rabe mananjara io kianjan'ny sabotsy namena io raha fahanidiana herisetra anisan'ny atao hoe mpilalao baolina kitra amin'ny ekipa pirenena Madagasikara zany zavatra mampalahelo nefa amin'izao fotoana izao dia io kianja io dia tsisy mpijery tsony ary io ny olana eto avaradrano efa nasiko resaka ihany moa tamin'ny ministry ny fanantanjana tena teo aloha hoe raha ny zavatra hita manerana Madagasikara nisan'izany Atsimon-drano Ambohidratrimo dia ipetraha zany kianja manara-penitra zany ataon'ny région moa zany no hoe manao an'izy io na ny gouverneur kanefa eto amin'ny district n'Avaradrano dia mampalahelo fa tsy mba misy an'izany kianja manara-penitra arak'ilay fomba fitenena an'izany eo ihany koa ny atao hoe misy le kianja synthétique eo amin'ny bypass misy anankitelo sotr'izany fa privé izy ireo zany hoe ny olona tsotra zany ndray zany no miezaka mitaiza ireo tanora fa tsy fitondram-panjakana tsony satria amin'ny alalan'ireo terrain privé ireo zany no alohan'ny ankizy mandovola sy ireo atao hoe club majinijinika zay maha-privé azy mandovola any amin'ireny kianja ireny satria efa tsisy tatsony arak'ilay teneniko aloha kianja sabotsy namena zany zao dia efa tsisy mpikarakara tsony zany amin'izao fotoana izao efa be mpanao baolina dia eto Avaradrano zany tsy manana kianja intsony ny district n'Avaradrano akoatra ny any Anjeva sy ny any Ambomalaza dia ny akoatr'izay moa ny any amin'ny Ambohimangarova sy Anarena misy kianja ihany fa tena hoe tena tsy manaraka ny atao hoe fepetra ahafahana manao an'izay fanatanjahantena baolina kitra zay zany nefa ny mifokotany any misy tena may baolina any BDB ny tanora tena may tena BDB azafady indrindrandrindra reo atao hoe tanora zay taizan'ny tena BDB ny tanora aty amin'ny district n'Avaradrano tony no tena mahay baolina ary tena mety ho sanga mihitsy ary atsoatsy raha ohatra ka voataizany nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy ahafahana manoatra natao hoe fampitovana andro zareo reo miezaka ny tena mividy baolina mividy maillot sy ny rehetrarehetra fa tsy maharaka mazava zay io ny barea io anao baolina raha reva nisy ny wawawa be mo resaka manodidina an'izy io tsy verenantsika tsony reny fa amin'ny ekipa pirenena azy amin'ny solombavam-bahoaka anao ihany koa ahoana ny fahitanao an'ny ty raha manky ty raha masondray mijery fotsiny tsara mihitsy namana Rina Rabe Mananjara ny atao hoe resantsika ny resaka barea eto amin'ny Miara Manonja satria ho antsika manokana dia ekipa pirenena reo fa tsy ekipa ny fitondrana koatra sanatria zay amin'ny ekipa pirenena na zay malagasy ny tenanao riatsika zany raha tafity ireo barea reo zany izany hoe ny ekipa Miara Manonja dia manohana amin'ny barea ary mankahery an'ireo mpilalao reo koa mba ho lasa lavitra ho tafita somatsara amin'ny lalao zay ho atao androany zany satria raha sanatrian'izany malahelo ihany tena satria tsongofo n'olona tsongofo tena malagasy mitohy any teny reo arak'ilay teneniko teo ekipa malagasy reo zany hoe miray fo amin'ireo barea reo zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra anisan'izany ny ekipa Miara Manonja koa zany dia mankahery sy atao hoe mitehaka ny barea zany
am'ty an'ity ary misy le fitenenana hoe alefa barea zay zany no atao hoe aporisiana anareo hoe alefa barea manaraka zany nefany a dia zavatra hita sy takatra ihany koa na manararina be mananjara dia misy mampalahelo kely ihany satria dia ohatra ny digana politika loatra le ekipa malagasy ary zay anisany tsy mampandroso ny atao hoe resaka fanatanjahantena eto amintsika efa henoko ihany tamin'ny fanomboana andresahanao ary anisany atao hoe tsy matafita loatra ny atao hoe mpanao fanatanjahantena eto amintsika indrindrandrindra raha tsy teny keo ny Afrika dia tsy de voajery loatra reo atao hoe sehatra ny fanatanjahantena rehetrarehetra zay tsy voatery mibaolina kitra ihany fa misy koa olona mana-talenta na ataoko hoe any amin'ny ady totohondro na any amin'ny resaka atletisme na any amin'ny resaka lomano na any amin'ny resaka zavatra hafa ayady tokony mba hojerena manokana zany reny atao hoe mpanao fanatanjahantena antsika reny zany misy nge ministera piahany reny eto fa ny zavatra hita fotsiny de hoe club anankiray na ekipa-pirenena anankiray foana voatosika na hoe reto mba mahay kely ohatra zao fa raha te ho tafita ny mpanao fanatanjahantena amintsika dia mbola kely le anankizy reny de efa kolokoloana karakaraina ary asiana mihitsy atao hoe tompona ndraikitra eny fotony zany mijery sy mamantatra an'ireny atao hoe akizitsika reny na reny tanorantsika reny fa raha vitan'ny ministera manao an'izany sy ny fédération de tena hoe lasa lavitra mpanao fanatanjahantena malagasy raha ohatra ka ampin'ny fanjakana zany izy eny ary mazava be zay fanazahoana nentin'ny député jery raha nire mbilaina izay fa de hitantsika eo zany ny fandehany aloha fa de raha riva manaraka ny bariasy benay amaranantsika tena amaranantsika azy ary rotoketo ianao satria ty resaka corona ty aloha zany de mbola io izy io fa tiako amafisana kely fotsiny zany hoe ahoana ny fahitanao an'ty raharaha ty am'izao fotoana izao satria io indray variant mu vaovao indray io vao nytenen'ny OMS io i delta mbola teo le situation eto Madagasikara mbola atao hoe misafotofoty ihany raha ny resaka taremarika ahoana ny tena fiainan'ny malagasy am'izany amin'ity resaka corona ity ny fitondrana amin'ny teny hoe ava tsisy an'izany ka an'izany coronavirus zany ntsony ety io ny OMS io miteny io indray mu fa tonga ao de nefa ny fanaovam-baksiny io izy io ny resaka hoe fanetanana ny olona anao vaksiny tsy de hita loatra aloha hatreto fa fitenenina fotsiny Tongo Johnson dala misoratra anarana ry de zay fa le hoe tena fanetanana tsy hita zay fandehany de tsotra mampatahotra ihany ve ty raharaha ty marina mihitsy zany rinana be mananjara satria raha zavatra hita de tena mbola tena mianaka eto amintsika aretiny io satria na ny olona akaiky ny tena na ny olona manodidina ny tena na ny miserasera ny tena rehetrarehetra eny de be mbola tratra ny aretiny io tamintsika zay fa nanana ny havana nodimandro moa de fa zay tena nahatsapa tsara sevarary ny olona zany eto amintsika dia atao hoe mandromandro manandraraha foana fanjakana io afahantsika miady amin'io aretina covid-19 fo zany de tsy misy ohatrany hoe fanetanana ny olona foana anao ny geste barrière io fanetanana ny olona foana andeha anao vaksiny io satria le vaksiny efa misy eto amintsika ny zavatra olana amin'ny fanjakana nge manaiky anazy ny anetana ny olona rinana be mananjara satria efa tsy nety taminazy io vaksiny io io hatrany voalohany mihitsy efa tsy nety taminazy tsy te hiteny hoe inona zavatra ny teneniny tsy hoe mety aminy nefa ny olona tsy ho resy lahatra amin'io marina miteny izy hoe tsy forcena ny olona manao vaksiny ohatran'izay mety zay no mety hoe fialantsiny fa matompona andraikitra ny vatana anao dia apetraka foana le inona le mahasoa an'le vahoaka zay de mipetraka foana zany hoe mila manetany ianao mila averina foana fanetanany any olona fa tsy tapitra io ohatra amin'izao aloha mbola misy tao zao misy fianakaviana akaiky niditra hôpitaly tao amin'ny HGR tao tsy maninona miteny an'izany de tena nanavatra mihitsy aza mandehandeha aty mihitsy nareo aloha raha azo atao fa ato mbola grave be ny zavatra misy ato eto Antananarivo nefa zany Antananarivo zay zavatra zay
tsy diratsika lalina be zay zavatra zay fa ny ataontsika namana rena be marana de manetana ny olona foana eo le hoe baolina sy mifanokanana ny kanja amin'ny mipare ao mamasina io a mila mitandrantsika re olona ny atao hoe geste barrière zay satria mety ho falifaly tsika tokana ny an'io mety falifaly tsika ijery baolina kanefa fahafatesana no hitantsika sanatriavina aoriana kely eo ka alohantsika manaja foana zay geste barrière zay a raha azo atao zany manao an'izay geste zay satria tsongofo n'olona aho tsongofo tena mampalahelo ihany raha hoe sanatria ndresaka afaliana ny alehanao nefa sanatria fahafatesana no hita ty amin'ny fianakaviana ka tsy de tsara loatra zay zavatra zay fa zako eto de manetana rina rabe mananjara tenako zao maly de tao amin'ny CSP de la sora mihitsy hoe sokatra maly ny fanaovana vaksiny de nanetana ny olona rehetrarehetra zay fantatry ny tena hoe andao manao vaksiny daholo de zavatra nafinatra nazoto daholo ny olona tamin'izay fanaovana vaksiny zay satria ao le tahotra eo le atao hoe zavatra efa nyainana sy atao hoe fianakaviana hoe fisalasalana tsy nisy tsony ny fisalasalan'ny olona fa tena niazakazaka daholo ny olona nanao vaksiny tsy naharaka indray raha ny dokotera nanao le vaksiny fa tena hoe niezahana narindra sy nalamina fotsiny a le nafahana nanatanterana an'izay vaksiny zay ka tsara tsika vahoaka malagasy a tsara tsika vahoaka eto amin'ny distrika Navakadrano manatona an'ilay CSP2 reny a manaova vaksiny fa asoan'ny tenanao de asoan'ny hafa ihany koa zay zavatra zay eny ary feno de feno zay tenin'ny député Jerry Randremolaina izay resaka corona ty moa zany de mbola io izy io ary io ny OMS anteny tonga ndray variant mu de inona ndray ty mu ty de manahirana fa de ny fanaovam-vaksiny ihany aloha zany anisan'ny tena goavana be io ao anatin'izay hoe ferovatena satria ny vaksiny no député ferovatena aloha izy io fa ny manampaizana zany amin'izao fotoana zao de mikaroka mafy hoe inona no fanafody mbola tsy isy fanafody aloha fa ny ferovana sy ny fampitomboana ny hery fiarovana ao anatinao zany no tena atao aloha zay no azo atao de ny ferovatena amin'ny geste barrière isan-karazany zay tsy dokoteraka de hoe itsabatsabaka ny andraikitry ny dokotera tsy fomba na eto mihitsy ny hoe mitsabaka amin'ny andraikitry ny hafa fa de izay aloha zany no azo ampitaina ary ny Miara Manonja araka nefa tenentsika ombeny dia mitondra fanabeazana ihany koa izy akoatrany hoe famakafakana eto zany fa hoan'ny efa nanana nodimandro vokatry ny corona hoan'ny efa narary ny tratran'ny coronavirus de hitatsika tsara ny tena fasairanana tao anatin'izany fa sasany tena sahirana tena amin'ny lafin'ny tena fotsiny de tena nenahi ny atao hoe ratrapenany iny zany mbola miankina amina zavatra resaka vola sy ny sisa mbola ilaina daholo zany rehetrarehetra izany fa aleo mitandrina aleo miaro tena averimberina foana fa tsy hoe rehefa tratra eo zay vao hoe takzay izay lay manahirana teny farany avy amin'ny député Jerry Randremolaina maranantsika azy le teny moa fa maranana dia misy le fanontaniana petraky ny olona rehetrarehetra moa zany de valiko kely hoe ary député efa mba nanao vaksiny efa nanao vaksiny atompoko satria raha ny tena efa deuxième dose le vao le dose ray Johnson efa vita Johnson bazan'ny député tantaraina kely ve momba nantantaranao any Johnson satria izy io raha be ihany ny fanontaniana ataony hoe zay mba te hanao any Johnson hoe tsinjona indray de samy miala sy ny sisa eny dilo tsindrona dose ray ihany zany de vita fa tsy misy rappel ntsony zany le Johnson taizanao nanatanteraka liste de national natao amin'ny assemblée nationale nanatanteraka ny liste satria tena député de nisy hoe natokana ho an'ny solombavambaoka atao ataony tena nanao an'le izy de manao ny tahanao ary zao forme tsara eny ary ka izay indrindra satria ny olombe fitakandro député dia mamme modely ary zay le tena zava-dehibe mamme modely ho an'ny rehetrarehetra zany ka dia manetana antsika anao vaksiny na ny AstraZeneca eo an'ny deuxième dose na ho an'ny vaksiny Johnson ho an'izay afaka manatanteraka an'izay tapitra ny fandarana Miara Manonja teto amin'ny MBS ny ainga teto amin'ny MBS na raha anao tamin'ny alalan'ny radio Manday ihany koa sy tamin'ny tambazotra serasera maro samihafa isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany de ho samy tahin'Andriamanitra isika menakavy eo netondray raha mipitso veloma tompoko